Tafaraka indray tsika tokolasy tokovavy amin'ity fandarina arovako ny safidiko ity. Androany alakamisy fa enina ny volana jona 2024. Dia faly miarabe atsika isa-tokantrano ny tenako ho anao eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina. Etona dia makasitraka ny namana izay mialy ny lafiny teknika tary amin'ny faly Ramananarivo miaraka amin'ny aritanjona Itsiky ary Joso ao ambadika ao. Ny fitarihana amin'ny fanontana ankapobeny fandarantsika dia ny Tale Arindranto Andremialisoa miaraka andreo namana rehetra mpanao gazety sy mpikirakira ny sary sy ny feo no miara-mandrafitra izany ka hanatontosana ny fandarana miampita isa-tokantrano izay voaraintsika amin'ny alalan'ny fahitalavitra amin'ny vatana sy ny radio MBS. Fa eo ihany koa ny mpiara-miasa amin'ny radio Mada izay hanaovantsika kopakopa-tanana ry Malala, Robena, ry Valsono Menjanary any ambony ao amin'ny radio Mada izay miara-mikofokofoka amintsika ary miaraka mikaroka ny fahamarinana sy ny fangaharahana amin'ny lafin-javatra rehetra mihitsy mba hahatsara ity Madagasikara ity. Dia isaorina zany radio Mada 107.4 izay miaraka amintsika isan'andro isan'andro. Fa isaorina ihany koa ianao izay manaraka mivatana ny fandarantsika amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy dia ny YouTube sy ny FB izany. Marobe ianareo any ampitan-dranomasina no manaraka ny fandarana dia anaovako fisaorana manokana eto ianareo any La Frantsa any. Rehefa miresaka La Frantsa dia maromaro ny tanàna zany mandrafitra izany firenena frantsay izany satria marobe ianareo no manaraka dia anaovako kopakopa-tanana. Toy izany nareo any amin'ny frontière-ny Suisse sy La Frantsa, ianareo any Canada, ianareo any Amerika izay adiny valo eo zany elanelantsika amin'izao fotoana izao, ianareo any Azia any, ny any Moyen-Orient, ny any amina firenena arabo izay miasa lavitra dia lavitra mihitsy, indrindra ny any Dubai dia anaovako kopakopa-tanana avokoa. Ny etsy amin'ny nosy Rahavavy saika adiny foana hozy zareo fa izay nge manaraka anareo tsara mihitsy. La Réunion, Maurice ary Seychelles dia misy malagasy izay manaraka antsika eny hatrany Comore sy Mayotte ary dia miara mitepo antsika ny amin'ny zava-misy etỳ an-tanindrazana dia kopahana ny kopakopa-tanana avokoa isika rehetra izay tsy mahafoy an'ity fandarana ity. Ny eto an-toerana moa zany dia efa zary efa fiainana isan'andro isan'andro ny miantso, mandefa mesazy, ny mihaona amin'ny vatany eny ohatran'ny lalana Ambohidrapeto izao dia hoe tena aza adiny mihitsy manao kopakopa-tanana. Ny zanaka Peleza amin'ny Faratsio rehefa mifankahita teo niaraka tamin'ny Raha Justin Pitoulina tamin'ny séance dia nampita niavatra ihany koa kopakopa-tanana mafy be ho antsika rehetra zany. Dia mahafinaritra daholo n'aiza n'aiza toerana misy antsika amin'ity atoandro ity. Dia asaiko eo zany hanaraka ny fandarana satria dia maromaro ny vaovao zaraina amintsika eto. Eto aloha zany dia ifantoka tamin'ny trangan-javatra niseho teny amin'ny Lehitsy Ambohimanambola. Ny Lehitsy moa zany dia hôtely izy io izay nametraka tantara mihitsy hatramin'izay fa ny tsaroany rehetra nge dia tamin'ny taona 2024 dia nisy fihaonana teny amin'ny Lehitsy Ambohimanambola dia nalaza tamin'izany ry Tebile Dramé, ry Lamitany Ramamiraha, ry iza koa moa zany Audrey Ego, reny dia anisan'ny karoka fanelanelalana teto Madagasikara tamin'ny krizin'ny 2024 dia teny amin'ny Lehitsy Ambohimanambola teny no fampitaomana dia nanaovana ny fampifanatrehana andreo mpifanandrina ara-politika tamin'izany fotoana andro izany. Manan-tantara eo amin'ny tantarany raharaha-pirenena teto Madagasikara ny trano fandraisam-bahiny Lehitsy Ambohimanambola. Dia tamin'ity androany ity zany nisy ny fihaonana nataon'ny volona politika firaisan-kina teny amin'ny Lehitsy Hotel dia nanasana ny kandida rehetra manerina Madagasikara ho an'izay tonga sy tratrantso satria misy mbola any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Dia eo ihany koa zany ireo mpanaradia mpiombonantoka amin'ny vondrona politika firaisan-kina. Iresaka amin'izay amintsika rehefa avy eo fa dia nahafinaritra raha ny teny amin'ny Lehitsy aloha zany satria nahafahana miresaka amin'ny ankapobeny fampijoroana an'ilay komity miaro ny safidim-bahoaka. Fa tazana teny amin'ny Lehitsy Ambohimanambola ihany koa zany ireo kandida avy amin'ny kolektifa. Hitako teny ohatra ny Irina Rakotoarijaona boribory tamin'ny fahatelo Iarifidy Ramanandray-be. Ny fifampiresahana mandeha any ambadika any amin'izao fotoana iresahantsika izao amin'ireo vondrona rehetrarehetra izay tokony hanamafy zany ity
etsy-bahoaka ity. De hitako eny ko Toavina Ralambomahay izay kandidan'ny kolektif tetsy amin'ny boribory tamin'ny voalohany. Ireo mpanao politika marobe manerina Madagasikara. Papa Tabera hitako teny, Tabera Andriamanantsoa mpitarika ankitan'i Madagasikara niaraka ny zanany lahy mihaino antsika amin'izao fotoana izao Zandrilahy Christian Tabera. Hitako teny ihany koa Papa Vaovao Benjamin, ireo mpanao politika marobe eo anivon'ny antoko HVM, ny antoko tiako Madagasikara, ny avy amin'ny prositeny teny ihany koa hitako teny ireo mpiaradia amin'ny gangsta baba zany, ny avy amin'ny antoko tsara tafina ihany koa, de complet teny atoerana daholo tamin'ity androany ity. Maromaro an'ireo solombamboaka izay niatrika amin'ny fifidianana no tazako teny atoerana, teny ohatra Mamady Amady izay kandida tao Fenerive-Est, hitako teny Josera Irenea, de ny nalaza sy vedety teny androany ihany koa zany Mily raha Milson Menjana ataony mily misaviritaka mihitsy ny domin'le mpitondra ao satria mianan-kendry loatra ary mieritreritra fa tena mahay stratégie électorale ny sasany, de mieritreritra fa tena hoe tompon'ny tanàna, tena hoe izy mahay communication, mahay serasera, ary mieritreritra fa tena poids lourd amin'ny politika, de tsisy afaka hifanehatra aminy fa de tena sendra nahita an'le sary tany Afaratsio tany de nahita Mily, de vedety mihitsy Mily androany tany amin'ny sehatra izay nionana teny amin'le itsy, de teny ihany koa Iafakandro Christian ano Mahajanga, de ao le roa mahafinaritra amin'ny fiainana samy hafa zany ny am'ireo namana rehetrarehetra izany fa dia ny azoko antoka aloha zany de hanambahintsika ihany koa rehefa avy eo ankoatran'ny fandefasana an'ireo namana maro be zany izay nandray anjara fitenenana, de azontsika antoka fa isy ny kandidan'ny firaisan-kina zany avy amin'ny Soavinandriana tokony vahiny araka amintsika eo. Iaritiana Dinatoko Niaina, mbola tanora kely fa tena samy atrika ady koa zany Dinatoko zany ho avy eo ihany koa zany injaka avy any Miarinarivo zany hoe izy roa lahy firaisan-kina Vetsy Tasy zany no efa vonombonina raha ny tokony endriky ny fandaminana araka ny toromarika voaraintsika avy any amin'ny taliantsika Andrianto Andremialisoa sy ny mpiara-miasa rehetra zany. Fa tamin'ity androany ity de nisy ny fijoroana vavolombelona isam-paritany, de ny solotena paritany no niresaka ny zava-misy teny amin'le Itsy Hotel teny zany, de izy moa zany nandray anjara fitenenana voalohany tao, fa tao aloha zany ny solotena Antananarivo de raha Milson Menjanary na Emilia, ny solotena avy any Fianarantsoa de Manajera Ihaja izay kandidatsika tao Mananjary, ny solotena avy any Mahajanga dia Iafakandro Christian izay kely sisa miandry tsara tsika fa tokony podro, de tany Mananjary Mahajanga zany daholo any anisan'ny tena mahafinaritra zany tantara zany. Tao ihany koa Fidèle Razarapera izay nisolotenan'ny Tomasina, ary i Jean-Jacques Rabenirina izay solotena ny faritany Toliara, député amin'ny Betoky Atsimo zany. Nahafinaritra daholo mifanehoan-kevitra tao antsika zany izay tsy tany toerana fa afaka mba mifampiresaka mihaino ny zava-misy dia tantaraina amin'izany. De ireo zany no arefantsika ato anatin'ny fandaharantsika, iresahantsika zany ny zava-misy amin'ny ankapobeny zany, de mba hiainantsika zany izay tsy tany toerana kanefa dia malala ny zava-misy. Fa nisy ihany koa ny kabary nataon'ny filoha Marc Ravalomanina zany izay nanambara amin'ny fomba ofisialy ny fitsanganan'ny KMSB ka rehefa nitsangana ny KMSB zany de misy le foto-kevi-dehibe hijoroana mba alefaso kely faly azafady satria de misy tanjona anie zany fananganana KMSB zany de zay aloha zany no ampidirantsika azy voalohany atao anatin'ity fandaharana ity zany
Ny tanjona dia goavambe ao anatin'izay fananganana ny KMSB zay. Tonga de manaraka zany tsika any amin'ny distrika rehetra zay manaraka nyity fandarana ity amin'izao fotoana izao, sady tonga de mandray an-tsoratra zany. Mbola ho avy ny toromarika hidina amintsika ny fotony satria isy ny fananganana ny KMSB nasionaly zany dia anaraka an'izany tsika any amin'ny faritra sy ny distrika rehetrarehetra any. Ka ho fanajana ny tany-tandalàna zany no nananganana an'ity komity miaro ny safidim-bahoaka ity. Ho fiarovana safidim-bahoaka sy ny demokrasia, ho fametrahana antenimieram-pirenena mendrika, ho famerenana ny fahatokisan'ny fidy sy ny fahavitrin'ny handray anjara amin'ny fifidianana, dia ho fanatsarana ny fikarakarana ireo fifidianana ho avy zany. De izay zany no foto-kevin-dehibe izay nampijoroana izany KMSB zany ao anatin'ny tanjona 5. De ny KMSB no rafitra mampivondrona ny herintsika rehetra izay iarahan'ny vahoaka malagasy mitaky ny rariny sy nitsiny ho fanajana ny safidim-bahoaka zany. De miomana an'izay zany tsika any amin'ny faritra sy ny distrika any amin'izay fananganana ny KMSB amin'ny sehatra nasionaly izay. Efa tazako ao ny kandida amin'ny firaisan-kina avy any amin'ny Antananarivo Injaka izay tonga eto amin'izao fotoana izao. Maka toerana hitantsika amin'ny sary raha koa toerana valina Zafinjaka na Injaka, raha toverina valina moa zany de resaka amin'io tsika rehefa avy eo. Ary tiana Dinatoky koa de efa ambadika ao, mbola misy ny aina koa ny Dinatoky ny anarana zany fa tsy de hoe mijanona amin'izay lavalava kely. De izy mirahalahy zany efa vonona fa ny ankoatran'izay zany ireo namana maro samihafa de mbola mihaona amin'ireo mpiandraikitra ara-teknika ny firaisan-kina zany, satria misy fitarainana sy trangan-javatra maro be any amin'ny faritra any dia tsy maintsy iaraha mandrafitra iarahana miresaka amin'ny tarika firaisan-kina foibe zany rehetrarehetra izany, indrindra ireo ekipa teknika de mbola voazona any voatazona any ireo namana sasany zany mpandrindrana an'izay taratasy samihafa izay, satria ity zany dia ankoatran'ny ady hevitra rehetra ifanaovana an-tserasera dia tsy maintsy misy ihany koa zany ny fandraiketana amin'ny alalan'ireo rekety sy ireo fitakiana maro samihafa araky ny voatondro ny lalàna izay omena ny senisy ny ACC zany mba ho zo sitrahan'ireo kandida izay manana fitarainana marobe amin'ity fifidianana ity. Ka ry zalava ny tasy zany amin'izao fotoana izao niaraka amintsika izay iarahana Aminjaka sy Dinatoky Ampihomaniko. Sy isika ny tasy ihany rehefa miresaka itasy zany de tonga de mazava be zany manomboka eto Ambatombiravavy de efa karazarazany izy de mandeha aty amin'ny Heritsantoska de ino toy any Taboaka sy ny rehetrarehetra any Arivomamy, mandeha any Ambatomaiso Soamamanina tonga amin'ny Antananarivo tsika de mandeha ary Ampasamantongotra any de tonga any Ampasamantongotra any amin'ny Rasimo any de ao Loloa ao any Analavory tsika de mandeha kely indray de Apefy de mitsorika tsika de any Dinatoky any Soavinandriana any ry Apary Mananasy ny rehetrarehetra zany natao hoe faritra itasy tompoko ho antsika rehetrarehetra zany. Ka Ampihomaniko zany ianareo any amin'ny faritra itasy fa ho avy eto zany ny kandida amin'ny firaisan-kina hiresaka amintsika ny anjava-misy izay niainan'izy ireo tany toerana tamin'ny fampelezan-kevitra sy nandritra ny fotoana ny fifidianana, indrindra zany de ho resahan'izy mirahalahy io zany mba hifampizarana foana zany ny vaovao. De eny antsefatsefan'ny ady hevitra eny tsika andefa leo fanehoan-kevitra maro samihafa zany, fa nefa vonony eto akaiky eto hitanareo tamin'ny sary kely indray miserana teo zany rehefa naka toerana Andriamatoa Zafinjaka na Injaka zany avy any Antananarivo. Miarabanao Andriamatoa Njaka. Faly-miaraba antsika rehetra, faly-miaraba antsika vahoaka malagasy ihany koa manatrika an'izao fandaharana izao. Zava-dehibe moa zany ny fijoroana filazana zava-misy tahaka izao de hisorana ianareo mampita an'izay serasera izay mba hahalalan'ny malagasy iray manontolo indrindra fa ny ao anatin'ny distrika amin'ny Antananarivo ny zavatra tena misy eto amin'ny firenena, ny fanararaotana antsika amin'izany hoe tokony naneho safidintsika malalaka zany sika saingy tsy de nisy tokoa izay de ankasitrahana ianareo amin'ny fampitana. Njaka moa zany no mitarika ny vondrona politika firaisan-kina tamin'ny fifidianana izay nitanterahana tamin'ny Alarobia fa 2020 volana May lasa teo tahaka ny mahazatra amin'izay miditra eto zany de antanitsika izay iza tokoa moa zany Andriamatoa Zafinjaka raha koa toerana valina.
Ny tenako moa zany Safinjaka Ratoverina Valina izay fantatra hoe Njaka, izay no anarana nitondrana tamina kandida ny firaisan-kina tao amin'ny distrika Antananarivo. Ny tenako dia avy ao amin'ny komina Tobiesta, ao amin'ny komina Ray Mandrafitra ny distrika Antananarivo. Mipetraka ao Antananarivo amin'izao fotoana izao, mpampianatra mpikaroka no asa aman-draharaha. Mpisehatra ao anatin'ny sehatra politika ihany koa. Haintsika tsara hoe efa niomana tamin'izany fifidianana izany. Manana ny fifidianana dia ny atao hoe kandida-mpanjakana koa moa izany niomana tamin'ny alatra. Izay angamba na niomana tamin'ny pitsopitsony rehetra izay ahafahana mamilivily ny safidin'ny vahoaka. Dia eto moa tsika izany fampilazalaza ny zavatra nisy ny aloha sy ny nandritra ary ny tao aorian'ny fifidianana. Izay no atondiantsika angamba. Eny ary fa tonga dia ntsika Njaka resaka kely monja aloha izany ny amin'ny hoe nanahoana no niainanareo tao Miarinarivo dia fampelezan-kevitra. Mahakasika ny fampelezan-kevitra manokana dia somary nampalahelo aloha izany ny zavatra nisy tao Miarinarivo. Inona moa izay nampalahelo izay dia ny teo ny hoe fampiasana sasany fahefam-panjakana. Izay izany ny tena zavatra nisy. Ary izay fahefam-panjakana izay entina manao raha-matahora, entina hameriverezana ny sain'olona, entina ilazana ihany koa fa izahay na hifidy ianareo na tsy hifidy ianareo dia efa lany izay. Izany izany no fomba nentina nameliviliana ny saim-bahoaka tao amin'io distrikany Miarinarivo. Ary raha iteny fotsiny mahakasika ny haino manjery, ny radio, ny tele, tsy nisy na anankiray raha ahafahanay niditra izany tao afa-tsy ny radio tokana ihany. Radio tokana io firy moa izany radio Miarinarivo raha ny eo an-toerana? Ny eo an-toerana izany anaky telo ny radio fa ny anankiray moa efa nivonoiny zareo. Dia ny anankiray radio an'ny fanjakana izay tena masehaka ny distrika. Dia iny moa izany efa tsy azon'ny kandida ny firaisan-kina nidirana, tsy azon'ny kandida indépendant nidirana ihany koa. Dia ny radio anankiray radio an'ny katolika izay ihany izany no afaka nidirana saingy tsy ampy loatra ny couverture n'io radio io dia somary nanan-sarotra izahay. Nisy ihany ny radio Don Bosco izay aty amin'ny Foibe fa ny radio Don Bosco moa izany amin'ny maha-généraliser anazy tsy dia manam-potoana ianonana iny izany ny vahoaka atao amin'ny distrika Miarinarivo, fa matetika ny azy izay radio local atao ihany no niainoana zareo dia somary nanan-sarotra. Ireo radio hafa avy aty Tsiorimandedy sy avy aty Afaratsio tsy dia tafapaka loatra izay mba afaka nandefa fa tsy nahafa-po izany mahakasika ny izay radio izay. Nefa ny fanehoana an'ilay fahefam-panjakana sy ny fanararaotana an'ilay fahefam-panjakana, ny faneriterena mpampianatra, ny faneriterena mpiasam-panjakana dia nisy tokoa ary nararaotana tamin'ireny haino manjery ireny. Izay izany no zavatra misy. Ary ny zavatra tena nampalahelo dia ireny ilay fanomanana ny bureau de vote ireny dia niezahana nafenina taminay ka rehefa tonga izany ny andron'ny fifidianana dia jerena vice président am-pokotany no membre ny bureau de vote. Ny sasany ary dia président am-pokotany, ny sasany dia mpihavana avokoa no anatin'ilay bureau de vote. Mazava ho azy moa izany fa nentina hanomanana an'ilay halatra, hanomanana an'ilay konokonona rehetrarehetra hampandresena an'ilay kandida izay nitohana ny fanjakana ilay tetikady ratsy natao tamin'ireny fotoana ireny. Efa niezaka ihany izahay niaro tamin'ireny toerana ireny, izany hoe ny toerana manakaiky ny arabe rehetrarehetra izany tsy afaka nanararoatra zareo, fa raha vao niataka ny arabe fotsiny dia feno fanararaotana mihoapapaka. Izany hoe ny any amin'ny akse ambanivolo rehetrarehetra. Firy commune moa distrika Miarinarivo Njaka? Ny commune izany 4.7 ny commune ny Firy Fokotany? Miarinarivo, 530 ny Fokotany.
dia raha mandeha zany sika avy aty amin'ity route nationale numéro 1 ity, iny route nationale numéro 1 iny dia saika nandresen'ny candidat firaisan-kina daholo ivokotany manodidina ny manamoron-dalana fa rehefa mitsofoka dia taony nisy ny halatra, izany hoe efa vononana zany io halatra io izay nananana porofo moa zany hoe any anatin'ireny bureau de vote tsirairay avy ireny dia mihoatra 20 ny bulletin unika ao anatin'ny vata fandatsaham-bato, izany hoe tsy mifanaraka amin'ilay lisitra anatin'ny lisitra mifidy ao anatin'ny zay nanao sonina lavitondro zay. Eo zany mipetraka avy aiza zany zao le taratasin-datsabato mihoatra ohatra reo zany zavatra efa nomanitra reo ary nisy toerana nahitana an'ilay vato mihoatra ireny hoe olona ray mandatsaka vato maromaro, izany hoe efa nisy bulletin précoché tany ambadimbadika tany ary zavatra hita porofo mivaingana amin'ny 9 latsaka fifa mbola tsy manomboka fifidianana efa tapitra voasonia ny carnet anankiray ohatra tamina fokotany anankiray any Etobiest. Io carnet io raha ny lalàna velona dia tokony olona atao tsangatanana na fidiana tao anatin'ny bureau de vote ny mpanasoniana io atsapaka sonia anankiroa sonia roa fa efa vitany sonia izany hoe zay tiany nanao sonia tao fotsiny na mpanaova sonia ary niady tamin'izany moa zany ny delegeantsika firaisan-kina hoe tsy manaiky an'io mihitsy zahay dia ohatra ny narirariran'ny zareo fotsiny na veriverizany tany hoe aloha zany ty tsy ampiasaintsika ireny bulletin ireny zany dia mety nampiasaina tany amin'ny toeran-kafandray avy eo satria tsy hita nampiasaintsika vatana teo satria tsy nanaiky kosa aloha ny delegeantsika teo anatin'ilay izy dia nentiny zareo fotsiny moa zany le vato mihoatra birao mpandatsaham-bato vitsivitsy sa maromaro maro mihoatra fa nahitana le mihoatra le nahitana 10 nahitana 20 reny zany efa tena miopapana reny zany tena anisany hoe miopapana ary zay nahitana an'izay vato miopapana zay dia matetika nitarika lavitra be foana ilay candidat mpanjakana. Iverina amin'izay tsika rehefa aveo fa tamin'ity androany ity sady eo ihany zaka rehefa aveo dia ataontsika style kelikely ohatran'izay ilay izy dia sady manontany ny hevitra anjaka tsika ianareo koa manaraka tao anatin'ny tambazotra sosialy mandeha fahavatra marobe izay miankoraze ny candidat-tsika any amin'ny faritra Itasy fa ity ny kabary izay nataony Ramilson Menjanahary izay solitena avy eto amin'ny faritany Antananarivo teo aloha moa zany candidat ny firaisan-kina fa ratsy io omaly moa izy teto amin'ny fandarantsika dia avy eo ny vahiny tany amina fahitalavitra Cool TV dia tany amin'ny Real TV mily nanazava ny zava-misy araky ny ainany sy ny fahatsapany azy any amin'izany disika ny faratsy io zany dia ho arahantsika ny kabary izay nataony mily nandritry ny fionana teny amin'ny Letsy Hotel tamin'ity maraina ity. Sotenety ny tena ho amin'ny faritany Antananarivo dia avao amin'ny district ny Faratsio raha ny zava-misy tany resahana dia hoe lehibe ny adversaire matanjaka amin'ny hery rehetrarehetra nampiasa zay fomba rehetrarehetra amin'izay teo am-piatanana na vola na fahefana na zavatra rehetra natao tamin'anatin'izany fampirizan-kevitra izany ary tena niezaka ny tena miaraka amin'ireo komity miaraka amin'ireo mpanohana tena nanazava ihany koa fa fampirizan-kevitra natao fa tsy fampirizan-ketana ary tena voalainy district ny Faratsio zany satria naverina tao an-tsaina hoe isika vahoaka rehefa fampirizan-kevitra dia tsy vahoaka madinitra fa vahoaka mandinitra ary voalay tanteraka ny entana zay rehetra nizaraina ka izay indrindra ilazahana hoe nandesy ny député militany Faratsio nandesy tamin'ny Elanelam-bato raha mivokatra teo anivo reserve zay satria zay no ananany dia nandresy tamina isa rehetra amin'ny 20 amin'ny Elanelam-bato teo amin'ny candidat faninana zay candidat mpanjakana feny dia hoe mahazo matokony vahoaka malagasy fa hoarovana ny safidy ary tena miantso ny rehetrarehetra mba hiaro an'izany safidy zany safidy manoatry tsy azo itsarina tsy azo avaditra
satria nanefa le vidina ny vahoaka tamin'ny heriny maro tamin'ny rahbisy amroapolony ary mihitsy atsika tany tandalana fa izay no mampahanitra atsika va Madagasikara zao amin'ny zavatra tsy fanarahan-dalàna satria zany atao hoe afifianan'izany dia zo fototra omeny lalàna any eny vahoaka malagasy zay olona hitongana azy zay ametrahany zany atao hoe isolo vava azy eo anevina ny tenera-pirenena ka izay indrindra no itenenana hoe mila tsy maintsy anovantsika ny safidy amin'nyetratsika tany tandalana aza matao atsika vahoaka manerana Madagasikara fa tena anavitra firenentsika. Ya Emilia no nirenesitsika teo iny zany hoe nanamafy zany ny fahavonona ny faratsioa hiaro an'izay safidy izay mihitsy no afatra zay nalefa ny filoha Marc Ravalomanina tao anatin'ny pejiny tamin'ity atoandro ity zany mba ahafahana zany mamondrona ny hery hiaro izany safidy izany satria dia misy zoana olom-pirenena marobe zany ao ambadika izay fiarovana ny safidy izay. Eo ihany le hoe misy kandidana andresy ary eo ihany le hoe misy kandidana nampiasa ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana sy ny sisa fa le zom-bahoaka ihany koa zany izay nanatanteraka ny zony tamin'ny fotoana iny dia zava-dehibe. Io no nambara ny filoha Marc Ravalomanana fa hoe ho fiarovana ny tany tandalana sy ny demokrasia dia tsy maintsy arovana ny safidym-bahoaka zany. Afatra lehibe avy any amin'ny filoha Marc Ravalomanana zay fa akoatra ny mily dia nanazava ny zava-misy tany toerana ihany koa ny kandida amin'ny firaisan-kina i Mamiadza Sarlo zany na Iadza Manajer izay nandresy moa zany tany Mananjary na izany aza nefa manoloana n'ilay kandida-mpanjakana izay gouverneur no nisedra azy tao zany resiny lavitra be mihitsy nalena mba 3,000 sy 13,000 voix farafahakeliny ho resahany Iadza Manajer le izy rehefa avy eo fa misy trangan-javatra samy hafa moa zany niseho tany amin'izany distrika nisy azy zany raha antsika indray zany amin'ity sary ny namana teknisianina ity. Raha ny fifidianana tao Mananjary dia ny sosa tamin'ny ara-dalàna tamin'ny andron'ny 7 ny volana May herin'ny omaly. Akoho ny atairan'ny TGV sy ny ekipany fa ny lozantsika any 9,900 sy 3,000 sy ray alina ny kandida-mpanjakana. Zany hoe ny isamaty ko nitadidiko 35,960 dia tany 22,000 mahery ny any monsieur le gouverneur. Zao ny ana ny afatra efa indroy nareo zay ronanao fanambarana fa hoe ny tena kandida ny antoko firaisan-kina ndray ronangala-paty zavatra sy azo ny saina ho eritreretina sy nanana accès za na tamin'ny liste électorale sy nananako accès ny seni sisy ny inona nananako accès fa zao ny zavatra misy any aminay fantatra tsika tsara fa ny TV Plus Madagasikara dia télé an sénateur Nicolas Rabemanangara ray zay. Faharoa ny maire sy ny gouverneur no nifaninana tamiko tao fitambaran'izy roa zay zany no nanome 47% teo izy roa mitambatra nampiasa force-mpanjakana monsieur le gouverneur nampiasa pression nampiasa vola na avy hélicoptère fa ny tena kosa dia tetin'ny distriktan'ny Mananjary commune 3 tamin'ny diatongotra tamin'ny moto tamin'ny katkatra. Misy commune iray ao aminay antsoina hoe Voilava tonga navitrika ny fidy ny commune Voilava ka nazahoako vato 2,5 sy 303,000 dia akory ny atairana satria eo ambadika kely ny Voilava eo misy commune iray atao hoe Amboniona nazahoako vato 503,000 mahery ny anazy tany amin'ny manodidina ny 500 tany razan'ny baba nefa eo. Fahatelo misy koa commune anankiray atao hoe Marokarima zay ny 3e liste ko nomony eo Marokarima ka nandreseko tany amina 1,500 misera sy diso ny fitadidiko ka mba manafatra eto anareo rehetra indrindra
monsieur le gouverneur mba aoko zay ny fiantsina rehefa resy de mba magneke resy sy manana fotoana angalaram-bato ako fa vokatra ara-dalàna vokatra isafidim-bahoaka no niseho tao amin'ny distrikany Mananjary fa tsy marina velively ny filazana fa nangala-bato i manager aza tao amin'ny distrikany Mananjary ko eto de miantso ny vahoakany Mananjary sy vakovolo tady diosika fa misy sehatra anankiroa andasasika am'izao efa nivoaka ny SRMV Mananjary isorana zareo fa ara-dalàna ny vokatra tena izy no nivoaka tao amin'ny SRMV Mananjary miandry ny avoakany CENI isika CENI national dia mamoaka fanambarana am'izay tenako satria sy olo-lehibe oatasika ngamba no hiteniteny foana hamaraka hotaitaivinolo mandevy fa ny zavatra ray tsapako sady marina masiaro tena hafabaraky monsieur le gouverneur dia manaonao foana manao bavira omaly ny omaly no navoronay ny beny tanàna io zandroany efa atao andakoron'le izy mbola miantso anany ny beny tanàna anankiray manodidina ny Mananjary zay toerana nandreseko satria mba tiany mifampizara amintsika vahoaka voly fa misy commune telopolo amin'ny distrikany Mananjary ny 420 amin'io dia ny batako fandresena avokoa ka mba mampitanana monsieur le gouverneur hoe aoko zay fa sy nangala-bato manager aza fa fividianana nadio sady nangarahara no nitranga tao Mananjary mankasitraka tompo. Izay ny fanazava-kevitra sy ny fitantarana ny zava-misy tany Mananjary entin'ny manager aja izay nahazo ny ampaham-bato betsaka ho an'ireo mpifaninana telo ny faninana tao misy ben'ny tanàna tao misy gouverneur ary ny tena ny solombamboaka Amperinasa 5:03 ny vato azo ny manager aza ary ny elanelam-bato ny amin'ny candidat-panjakana dia 3:01 anoany. Ny fanazavana ny entin'ny mily teo ihany koa dia misy candidat-panjakana tany ary nanao ny ainy tsy ho zavatra mihitsiny. Tsara aloha zany manamarika fa candidat-panjakana izay miraha loko politika amin'ilay candidat-panjakana iray tato Antananarivo mifaninana tamin'ny Njaky izany satria anatin'ny antoko freedom reny amin'ny ankapobeny Njaka ny zava-misy rata ny Faratsio izay mbola resa be amin'izao fotoana izao na ny tany Mananjary ihany koa zany inona ny lesona azo tsoahana amin'ireny tsangan-javatra ireny sy ny ainanao tao Miarinarivo? Ny lesona azo tsoahana aloha mahakasika an'ilay zavatra nisy zany Miarinarivo sy Faratsio aloha ny raisiko reo atao anatin'ny province Antananarivo dia zavatra copie-coller anankiray ihany nentin'ireo le candidat anankiroa Miarinarivo nakany Faratsio ireo saingy nitako tsy nampasy zany na tsy nampandeha tany Faratsio dia voalohany aloha le olona tsy zatra miatrika fifidianana aty fotony izy aty fotony le tena aty Ambanivolo fa le tato Miarinarivo efa nanomana halatra nandritra ny 5 taona mihitsy ary tsy nanao zavatra. Zay zany no hitako na samy hafa andreo dia rehefa nomako manina zany ireo le halatra sy mipitsopitsony ireo ary izy tsy nieritreritra n'izany olany zany mihitsy hoe olany normal fa dia efa vonona fotsiny hoe izahay na hifidy nareo na tsy hifidy dia zay tsy maintsy lany. Ahoana moa zany raha zavatra ny réalisation zany raha hoe ny zavatra misy amin'ny ankapobeny tsy tokony hisy candidat mihitsy asahiteny an'izany amina publika satria lasa tsy fifidianana zany. Tsy fifidianana le izy zay manko mivoaka ho azy lay etaetan'olo hoe tsy fifidianana ny zava-nisy tao fa fividianana le olona tompona andraikim-panjakana na le chef-fokontany na le délégué amin'ny délégué zao nisy délégué am-panjakana anankiray nasa laza mihitsy hoe isika tsy maintsy mangala-bato ampandresena ny candidat am-panjakana. Zany zavatra zany zavatra tsy fahaseho masoandro
eto amin'ny firenentsika. Dia izany rehetrarehetra izany mitarika fahasorenana ho an'ny olona. Na zany na tsy zany nefany mampahery an'ny vahoaka ao Miarinarivo ny tenanay. Zay hiaro an'ilay safidy hatramin'ny farany, ary zay mijoro, ary tsy resy tosika izany isika izay nanao marina. Zay zany no fampahirizako anareo vahoaka rehetrarehetra atao amin'ny distrika Miarinarivo, tsy ho resin'ireo tosika mihitsy aloha isika satria tsika nanao marina, nanao nihitsiny. Ka miomana isika fa nisy ireny ny toromarika fananganana ny KMSB dia mivonona amin'izay koa tsika dia Miarinarivo satria haintsika tsara raha ka ohatra mivantana afaka omeko aty aminareo daholo ny porofo mahakasika an'izay le hoe fitanàna tsoratra ny komina Mandevato, fa raha ny elanelam-batony tsika niaraka tamin'ny raha mitaha kandidam-panjakana tao amin'izany komina Mandevato izany misy elanelam-bato any amin'ny 400,000 farafahakeliny, fa io inina takotakonana fotsiny fanaovana traitement an'ireny ilay toerana andresena mavaivay ireny, ary mahafantatra an'izany ny kandidam-pifaninana hafa ao ankoatran'ilay kandidam-panjakana, ary mbola nila fanampiana tamiko ary izy. Ny antony izany dia izao, na ny solotenantsika ilay solotenan'ny kandida zany ao amin'ny senia dia narirarira hoe nareo mijery fotsiny fa tsy mahazo mikitika nareo, tsy mahazo mampitahy nareo, ka zay zany dia mangataka hoe avoay isaky ny bureau de vote ary aloha zany i Mandevato, avoay koa Andolofotsy, komina samihafa ireo, avoay Analavory, avoay Alatsinainy kely, ho hitantsika aloha ireo anaky 5 ireo aloha no angatahanay, fa raha ireo 4 ireo aloha no angatahanay, fa raha tafavoaka mitovy ireo miverina mifanakaiky ireo vato ireo. Fa le olana zany eto dia hoe tsy misy zavatra mazava mihitsy aseho anay. Zay no olana tao anatin'ny traitement, fa na zany na tsy zany nefany zay dia manana an'ireo fitanàna an-tsoratra ireo mazava tsara, ary nandraisanay noty nandraisanay fanamarinana ireny bulletin mihoatra tao anaty urne ireny, satria ireny tsy fanarahan-dalàna ireny, tsy tokony hihoatra amin'ilay lisitra voasonia ny vato ao anaty vata fanajaham-bato. Ny atao hoe fiarovana safidim-bahoaka dia tsy hoe ny voka-pifidianana nahazoana fandresena ihany, fa na ny tsy fanarahan-dalàna ara dia efa manosohoso ny zon'ny olom-pirenena zany. Ohatra amin'izany ny filazana fa hoe na hifidy nareo na tsy hifidy dia tsy maintsy lany zahay, satria tena nisy ny reharehan'izany tokoa, tsy tany Miarinarivo ihany fa naharentsika tany amina distrika sasany aza moa dia miteny ny amin'ny hoe zange tsy maintsy hiverina député ary tsy maintsy ho lany, satria mieritreritra fa rehefa kandidam-panjakana dia ohatran'izany no fomba fiteny, asala inona loatra ny atokisana sy rerehana any ambadika any amin'ny hoe fifidianana mbola tsy mandeha dia efa mirereny sasany fa tsy maintsy ho lany ary tsy maintsy ho tafaverina député. Zany ihany koa ny joroana ao anatin'ny fiarovana ny safidim-bahoaka mba hametraka fanjakana tan-dalàna, satria dia ny fanerena tompona andraiki-panjakana sy ny fahefana fampiasana ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana dia manary-asina ny endriky ny fifidianana tena demokratika izany ary manaja lalàna. Fa eo ihany koa zany ilay fisina tsy fanarahan-dalàna amin'ny alalan'ny bulletin précoce zany sy ireo vato mihoatra na ihany koa lisitra izay no ampiasaina zany nandritra ny vanim-taona-pifidianana kanefa dia tsy mifanaraka amin'ilay tena tokony ho ampiasaina izany. Nisy bureau de vote nitrangana izany sy ny fampiasana olona hifidy kanefa tsy nanana kara-panondro na mitovy letan'ny kara-panondro ny hatrehana fifidianana, ohatra hoe permis na passeport sy ny sisa. Trangan-javatra nisy zany ary zany no tokony hijoron'ny vahoaka, satria mbola hialika fifidianana ho avy eo ary mba hampadio ny fifidianana ho avy eo no tanjona amin'izao fananganana ny KMSB izao. Eny ary efa nilaza zany zaka teo amin'ny Miarinarivo fa vonona ry zareo amin'izany KMSB zany dia ny teninao ary ho an'ny vahoaka Miarinarivo mivantana mihitsy izay manaraka mivantana antsika amin'izao fotoan'izao Andriamatoa Kandida. Ho an'ny vahoaka Miarinarivo manana mpiaro ianareo, tsy very ireny safidintsika ireny, zay no ambarako aminareo, ary isika izay niatrika an'ireny teritery
niatrika andre fanararotam-pahefana zay nataony zareo reny nandritra ny fampelezan-kevitra nandritra ny fifidianana tsy ho irerinareo fa eo izahay ary izahay dia hitarika foana ary izahay dia hijoro hatramin'ny farany an'izay toromarika iraisan'ny firaisan-kina rehetrarehetra manerana ny nosy. Ka eto zany izahay raha mbola misy zavatra tsy mazava ny famoahana n'ilay vokam-pifidianana izay ny anay moa zany mbola tsy navoaka lohatreto satria izahay ihany koa dia samy teny hoe avoay ary n'le tena vokatra marina ary ataovy amin'ny hitsiny sy ny tena izy ilay fanaovana n'ilay traitement an'ilay vokam-pifidianana dia miandry izahay hatramin'izao. Zay moa isika moa amin'ny maha-kandidantsika izay amin'ny maha-olon-dehibe antsika izay tsy hamoaka zavatra tsy ofisialy mihitsika fa dia miandry koa izay hoe aiza ilay tena ofisialy ary avoay amin'ny atsipiriany raha tena mahasamijoro amin'izany tena mafahamarinana izany ianareo. Zay zavatra andrasanay fa izahay kosa dia miaro hatramin'ny farany an'ireny safidy izay notaterahan'ny vahoakanay ireny. Ka eto izahay dia manome toky anareo ato amin'ny distrika Miarinarivo na an-tanàn-dehibe io na ambanivohitra dia izao tsy ho resy tosika isika eo anatrehan'izao raha tsy ataon'ny sasany izao fa miatrika isika ary mivonona isika amin'izay mety ho fiarovana ny safidintsika rehetra manerana ny distrika. Ka dia mankasitraka mankahery anareo mbola misy ny fotoana ihaonantsika, misy ny fotoana ihaonam-be hisorana anareo ho an'ny distrika Miarinarivo manokana fa izay mpitarika dia vonona hatramin'ny farany amin'izay fiarovana ny safidintsika vahoaka izay. Misaotra tompoko. Mankasitraka ny zafinjaka Ratoaverina Valina isika ny vahiny teto amin'ny fandarantsika arovako ny safidiko ary dia zany ny atao hoe mpitarika leader ary masa foana na inona n'inona zavatra nitranga sy ny amafiny ady dia eo aloha ary tsy milavolefina eo anatrehan'ny zavatra rehetra ary ilay teny nambaranjaka teo dia hoe tsy resy tosika isika fa miatrika hatrany ny zavatra rehetra dia miomana zany ny vahoaka Miarinarivo. Ia, dia akasitrahana namananjaka afaka mivoaka ianao efa iny namana faly mandrindra ny fivoahana ampiomana antsika ny amin'ny faritany Fianaratsoa fa hiditra amintsika tokoa zany i Brito Tsilefnirina izay kandida antsika firaisan-kina tao amin'izany Fianaratsoa voalohany zany F1. I Brito Tsilefnirina moa zany dia iray lisitra tamin'ny Elize Zana-bahoaka na Docteur Elize tamin'ny fifidianana iny fa raha mbola misy faritra koa ane ka tena nampiteniny anara mihitsy ny amin'ny tena fifidianana sy ny fifangaroan'ny tena hoe raha-mpanjakana sy ny fitarainam-panjakana avy any amin'ireo olom-panjakana dia tany Fianaratsoa tany. Fianaratsoa moa zany no ndeha ataontsika hoe faritany izay nandresen'ny mpiaradia amin'ny fitondrana nitarika teo amin'ny larana voalohany zany dia marobe ny vaovao samihafa rentsika tany dia zay mihitsiny zany no entintsika atao anatiny ity fandarana ity mba ahafahana mitanisa sy mitantara ny zavatra niainana tany. I Brito zany na Docteur Brito ny resaka amintsika ny zava-misy any Fianaratsoa. Tany Fianaratsoa moa zany marimarina kokoa fa mialoha ny idiran'ny Docteur Brito amintsika eto dia ho alefantsika aloha zany ny kabary izay nataony Afakandro Kristian zany tetsy amin'ilay Hitso Hotel. I Afakandro Kristian dia anisan'ireo kandida izay tena nandrasa ny vahoaka mahajanga tokoa zany manana le fipotrana mahery vaika ao anatin'izay tena hoe fomba fanaovana politika tanora izay. Izy dia anisany namotsipototra ny fisian'ny tranga tsy ara-dalàna tamin'ny fifidianana iny ary nanao vidéo direct satria tratra ilay mpiaradia amin'ny fitondrana raha izay no resahana aminy zany izay nanaovany vidéo direct fa anisany ihany koa izy izay nisy nampiasa herisetra tany Mahajanga dia nisy mpiaradia aminy anisany fantatra zany fa voantso ihany koa zany tena fitandrona ny filaminana trangan-javatra nafana ny tao Mahajanga na izany naty zany aza dia Afakandro Kristian no nitarika zany ary tamina isa lavitra dia lavitra mihitsy
dia ny gazety Midi Madagasikara androany dia nanasongadina fa resy ireo dame de fer Nirmar, ary ao anatin'izany ilay kandida nifaninana ny afakandro Kristiana nampiteny ny anarany tao Mahajanga izay resy tary ambany be tary lavitra dia lavitra mihitsy raha tamin'ny voka-pifidianana dia bravo ny vahoaka Mahajanga. Hitako androany ny ekipa rehetra ry Rivo dia anaovana kompatanana Rivo, ry Renault tsy hitako aloha androany fa ny akama rehetra ny Mahajanga dia anaovana kompatanana miaraka ny Salatao, ry Zokobe any Mahajanga ary Fidy dia kopakopatanana nareo satria dia navita mission nareo izay nitarika ny laharana voalohany. Alevantsika ary ny kabary ny afakandro Kristian zany dia hiomana ny fidirany Bruto na Docteur Bruto tsy lefinirina avy any Fianarantsoa dia miomana nareo any Fianarantsoa ihany koa fa ny zanantsika ihany koa zany no resaka mivatana amintsika ato anatin'ny fandarana arovako ny safidiko. Miarahaba anareo tenako ary miarahaba anareo koa nivoaka Mahajanga. Ataoko angambany tsy misy tsy mahafantatra nivoaka Malagasy rehetra ho an'izay nazoazo taona na koa efa niatrika fifidianana maro tamin'ity firenena ity. Tsy nisy ny fifidianana sombavambahoaka na fifidianana amin'ny ankapobeny nahitana sy nahatarafana sy fanaran-dalàna mitovy amin'ity. Efa tsy fifidianana mihitsy ny nisy fa fandravana halatra antery zany no ny ainanay. Raha iresaka ny kany Mahajanga voalohany manokana ny tenako ny rahantsika nahita fa tsy nisy mpanaradia teto Madagasikara voasambotra sy mitazomina tany amin'ny gendarmeria raha tsy nitao Mahajanga. Ny antony dia tsotra, resy reo tao. Ary nelanelana tena vakisasaka. Mbola tsy nisy tamin'ny tantaran'ny Mahajanga tonga amin'ny vato izay nazona io. Ka izany no nanaitranrehetrarehetra hoe tsy possible ahoana no ahafahan'ny kandida tsy miaraka amin'ny fitondrana mahazo vato betsaka ary rekoro. Talohany fifidianana pré-campagne, tao anatin'ny campagne, tao anatin'ny fifidianana, taorianany fifidianana dia nahatarafanay an'izay tsy fanaran-dalàna izay. Ny kandida-mpanjakana miditra amin'ny sekoly manao fampielezan-kevitra, ny président Fokontany miakatra hainao manjery manao fampielezan-kevitra, zany no nainanay tao. Tao anatin'ny fifidianana ny kandida lisitra faharoa amin'izareo misambotra olona ao anatin'ny tranony rehefa ty fantatra fa mpiaradia amin'ny afakandro dia samborina ankitsirano hoentina any amin'ny gendarmerie. Zany no zavatra nisy ary efa nametraka fitoriana zay momba an'izany dia ho hita eo fotoy fa etsaketsaka no nisy tsy mijanona amin'izay any fa nisy ny fanangonana andianjolahy andian'ny tanora maro izay namono ahy devant gendarmerie nationale nataony candidat numéro 1 izay miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Tsy vitan'izay fa mbola nametraka pression amin'ny fitsarana amin'ny gendarmerie fa hoe sambory afakandro, tsy manaika raha tsy samborina afakandro. Ka mitovitovy amin'ny kany mananjara teo rehefa resy le rehetra dia maneky resy. Atsararo ny fampitahorana ny olonay hatramin'izao ao Mahajanga tsy kena izany satria tamin'ny tandalàna i Madagasikara. Ary zay no irarentsika rehetrarehetra. Ka ho antsika kandida rehetrarehetra manerana ny Madagasikara saia mijoro antsangano ny KMSB fa io no antony fiarovatsika ny safidy-bahoaka. Anaiky be isika amin'izao tsindry fampitahorana ho atao amin'ny fahitambazana izao. Tokony mamboly tsika kolotsaina vaovao, kolotsaina tsara
ho fakatahaka ho ataranaka malagasy. Fa tsy aina ny fampitahorana lava ny vahoaka malagasy, indrindra ny mpiasam-panjakana ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Misy ny fampitahorana ao mbo andretrarehetra tsy manaraka baiko, ka ny ampim-pijoroanay, ny ampim-pijoroantsika dia iaby amin'izay tsy aneky an'izay mbola hitoya amin'ity firenena malalantsika ity. Tsy iray tsy roa io ka fampitahorana io satria iarahantsika lahita ihany koa ny tao any alalava izay misy fanamborana ihany koa fanakanana ny olona tsy fidy, zany dia endrika ny tsy fananan-dalàna tao anatin'ireny fifidianana ireny. Ka mizany manainga antsika rehetrarehetra, manainga antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra ijoro hiaro ny safiditsika, tsy anaiky intsony ny tsirya zay atao amintsika fa ity fifidianana ity no kiondalana amin'ity firenenantsika ity. Ka makasitaka amintsika rehetrarehetra izay naritra ny ainy, ary eto dia misaotra nareo ray aman-dreny izay amin'ny taona misy anareo zao mbola mitsangana mijoro ho fiarovana ny ho avy ny firenena malagasy. Makasitaka posila, makasitaka posivara. Mahafinaritra dia misaotra betsaka ny afak'andro kristian tsika zany izay niakatra taty Antananarivo mihitsy ny tantarany zava-misy tany Mahajanga. Dia nafana mihitsy ny tany Mahajanga ary mipory fo ny vahoaka Mahajanga leroa, tena misy jery tsara mihitsy ny ary tena efa nalakondra manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tena tataka be le skôry tany an-tanàna tany, dia ny alina n'iny ihany moa zany tamin'ny nahazo ny tandansa dia efa tonga dia mivoaka ny tanàna daholo mihitsy ny vahoaka ny Mahajanga zany nandeha nisaotra ny araba ny afak'andro sy ny ekipa rehetra zany satria tena ohatran'ny afaka jaly zany afaka atao anatin'izay teritery samy hafa izay zany. Zao zany résultat miteny amin'izao fotoana izao, ary ny gazety mpiseho isan'andro andrano dia miteny hoe ny dame de fer ny Irimarany ka resy dia marina tokoa zany satria ireo zany le nieritreritra fa tompon'ny tanàna, ary diso calcul misy le namana mivadika tany amin'izareo satria nieritreritra rehefa mivadika any dia andresy ireo. Fa tonga saina zany vahoaka ny Mahajanga dia nampiseho tamin'ny alalan'ny latsabato ny résultat, fa tena empaka tsy mila tena ampy zay. Dia ino ny résultat iny mbola resahantsika iny amin'ny manaraka satria mieritreritra tsika fa tsy maintsy mbola hivahiny eto amintsika ihany koa afak'andro kristian, fa mbola manao fandaminana an'izay tsika. Fa evetako aketo ary Docteur Brito Tsilefinirina zay nitarika ny kandida ny firaisan-kina tany Fianarantsoa-tany laharana fahaefatra nisy azy tao anaty bileta tokana. Miarahaba Docteur Brito. Miarahabanao namana, miarahaba ny mpanaraka n'ity fandaharana ty eto Madagasikara. Alolo anontaniana ihany tahaka ny nametrahana fanontaniana nireo namana samy hafa teo hoe iza marina moa zany Docteur Brito Tsilefinirina zay nitarika ny kandida firaisan-kina tao Fianarantsoa voalohany F1. Ia, ny anarana moa zay fa hoe Brito Tsilefinirina zay mpiasam-panjakana nivoaka tamin'ny akoatran'ny mampiasa ny fahasalamana dia nivoaka tamin'ny ENAM, École nationale d'administration de Madagascar koa ny tenako, dia mpandraharaha koa ary tatsaharaha teo koa. Izany hoe raha fehezina dia mahalala ny fiainana na ny tena atao hoe aty ambany indrindra na ny eo an-tenatenany na amin'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana zay amin'ny ankapobeny angamba no azo resahana sy lazaina amin'izao sika miteny zao. Dia hitantsika amin'izany anefa babany avokoa zany ny kandida firaisan-kina satria dia tsy mora ihany koa ny nahafahana zany nanao ny fifatenana hitondra an'izany hoe maillot ny firaisan-kina zany. Fa zao rehefa naray ny résultat tamin'ny lian'iny zany zahay taty an-tanàna anaty zany Docteur Brito, dia tena hoe mandeha be le kandida-mpanjakana tamin'ny aliny tany Fianara zany. Dia mijery ny firoham-bokatra ihany koa zany dia hoe dia tahaka ny tena efa mandroso be Fianarantsoa amin'izao fotoana izao satria dia hoe nametraka fitokisana zany tamin'ny antokony fitondrana.
raha zay zany ny sary hita zany a somary avadiko mihitsy ny lelako, raha zay zany ny sary hita zany de hoe tena nahazo podrony kandida-mpanjakana zany de dikan'izay tena mametraka fitokisana mihitsy amin'ny fanjakana zany amin'ny fandrosoana sy ny projet rehetrarehetra sy ny resaka fiarovana ny vahoaka amin'ny lafin-javatra rehetrarehetra. Inona no azonao resahana nefa ianao miaina ny zava-misy tany atoerana ka nahatonga an'izay hoe résultat zay. Raha ny zavatra ho resahana aloha indrindra raha ny fandika an-dalàna nataon'ny kandida-mpanjakana no tenenina nao maraina eto ny andro de manako lazaina foana. Fa resahako amin'ny ambangivangy satria hitovizana amin'ny eran'ny Madagasikara. Izahay zany a nametraka foana natagna amin'ny pré-campagne aloha na nandritry ny campagne na natao agnatin'ny fotoanan'ny fifidianana. Ny zavatra hita voalohany indrindra aloha de le fampiasana ny atao hoe fahefam-panjakana, ny fangaro ny maha-kandida sy ny maha tompon'andraikitra hoe ny tanandraikitra na minisitra anazy mpifaninana le kandida-mpanjakana. Izay zany de efa hita satria ao agnatin'le fotoana pré-campagne efa déclaré fa kandida izy a mbola mametraka an'izay le fahefana hoe maha-minisitra zay, mamory ny mpampianatra, mamory ny ray aman-dren'ny mpianatra, mamory agny amin'ny école no mizara tablety, manao zavatra pekape. Iny zany tsy ho arivo voatanisa. Nandritry ny fampielezan-kevitra le fanerena ny tompon'andraiki-mpanjakana manontolo indrindra zay mikirakiranyity fifidianana ty, ny fanerena sy fokotany, ny fampatahorana, ny fampiasana vola, ny fanaovana raha matao isan-karazany, ny seho daholo zany zay tao fianarantsoa. Ny fanerenan'ny mpampianatra moa sy ny fampanantenana ho an'le mpampianatra mbola tsy recruter-aigna hoe ianareo raha tsy manao magnampy ny kandida-mpanjakana de tsy vola hiasa-mpanjakana. Misy moa le miresaka mitaraigna aminay maro be magnatona. Eo koa le hoe fomba paipaika tamin'le resaka le fampiasana satria zavatra nambenanay zany de le resaka bourrasdirina no tena nambenana. Maraigna amin'ny dimy sasany zay satria zay zavatra efa niseho tagny. Ay moa tsy izy de zay loatra le tena nataony fa karazana ohatrany hoe revolvine de le fanaovana fampiasana le ohatran'ny fahitako anazy ny fitsarako anazy misy karaza fikombakombana amin'ny tompon'andraikitra ny mpanao an'ity lisam-pifidianana ty satria misy olona magnano karaha-pifidianana mitondra karaha-mpanondro de tonga ao hifidy sao agnaty lisam-pifidianana izy. Rehefa sao agnaty lisam-pifidianana izy jerenay ao amin'ny site seni le izy a hita ao agnatin'ny site seni. Be dia be zany ny tratran'izay. Misy karazana groupen'olona tokony hifidy firaisan-kina zany tao fianarantsoa tsy afaka mifidy, tonga agnatin'ny bureau fandraisam-bato tsy afaka mifidy fa sahita ao agnatin'le lisam-pifidianana. Ny eo moa namany de avongavo fotsiny sa tao agnaty lista nareo mandeha any. Miantso anay le olona de hoe aiza nareo zao a lasa ny vezivezy jerena ty ny karaha-mpifidianana, jerena am'le site tena voasoratra ao. De zany hoe le registre électoral le inisy koa zany faraky ny fahitanay aza nisy karazana ohatrany hoe hosoka natao tam'le izy. Ty moa dimy zahay kandida faninana tao tsy fantatro na nasikaritra an'izany hoe mpifaninana hafa fa ny zavatra hitanay de hoe le mpifidy anay tsy afaka nifidy ny akamaroany, ny maro anisy. Eo koa le resaka hoe fampiasam-bola amin'ny hoapapagna amin'ny zavatra zay natao satria tena bekabe le zavatra nisy. Talohan'io koa le zavatra hita le hoe délégué de vote misy mena tablety ao agnatin'le tablety misy sarina karaha-mpanondro bekabe. Azo video moa le izy fa iny angamba ao hita eo ihany ny anaovana anazy jerena le izy de karaha-mpanondro de ny zavatra voaremarquen'le délégué-nay zany de hoe misy olona tonga mifidy ohatrany hoe tsy karatra tsy le sady tsy karaha-mpifidianana tsy karatra ny noferiny ao nefa afaka mifidy. De le vao mifidy iny de mijery le ato agnatin'le anina de ohatra hoe mi-envoyer le sarina zavatra agny amin'ny tsy fantatra zay andefasany azy. Zany hoe karazana zavatra maro tena ohatrany hoe be dia be le lalana fomba nentina nahafahana na agnatanteraka na agnatratra an'le izy zay ho tratrarina. Tao agnatin'izay zavatra zay. Iny moa zany mety hoe tous les coups sont permis amin'ny zavatra ataony fa nefa kosa le tsy fisiany fahamarinana. Za mahita hoe na resy ary ny tenako faly amin'ny vato azoko hoe tony le olona tena mpifidy mitady ny marina ny rary ny hisiny ary hampanjaka ny atao hoe tandalana na le état de droit eto amin'ny tany sy ny firenena satria raha ny zavatra misy tsy possible mihitsy raha hoe nandritry ny fampielezan-kevitra natao de le opinion publique
Raha ny horakoraka sy ny fagnaogaogan'olona ilay candidat-panjakana sy eritreretina ohatran'iny misy hoe igny no resultat vato azony. Raha ny atao hoe ho voalohany mety ho azo eritreretina fa le hoe vato misavovona satria raha ny jerenay zao isaky ny bureau de vote sisy lasaky ny 80 fa départ 80 teo nenazy. Efa heniny aloha nefa io resaka io fa io le resaka le profo sy anagnana fa le olona manao azy hoe mihoatra ny 20 ane le vatona ho azo. Raha tamin'ny 2019 tamin'ny fifidianana député 50 tonga de ohatrany hoe teo amin'ny 50 ringana tamin'ity zany teo amin'ny 20 départ 80 daholo départ 80 daholo ny engana zany. De izahay zany ny eritreretra hoe bourrage d'urne miaraka amindreo zay namany sy kombakombagna aminy tompona anjaikitra isaky ny fokotany zay ny eritreretina na tena nambenana le izy. Reo tompona anjaikitry ny zareo isaky hoe ny antenne ty manazera nasina olona ny ambina koa le tragnony fa zahay zany fanny afatagna amin'ny toerakafa no nanaova anjareo an'le karazana ohatrany hoe revolvine na le centrain'le olona de alefa ny groupe folo na 10 le olona de mampiasa ny ragny kara-mpanondro sandoka sy le inona ty le anina fifidianana sandoka raha iny satria nisy namoaka ihany le olona rehefa avy eo na olona magnodididina piasanao ary miteny hoe agnainy ka nahazo vola ohatran'izao agnainy ohatran'izany zany le zavatra niainana sy le zavatra nisy iny moa sy natao hoe efa tsy tratra izy tamin'iny fotoana iny de za zany manao asa vovoaka ny fianarasoa hoe mila tokony eritreritra mila tonga saina satria ny revohim-paritany manontolo efa natao nandohan'izao fitondrana zao daholo fianarasoa ihany sisy ka zay mihitsy manko ny mahatonga nanontany fianarasoa ihany sisy mbola mamy be fianaratsoa ve le fanjakana sa le sy fahasapan'le olona hoe inona moa le vokatry n'le tsy fahaizany misafidy vokatry ny fandraisana vola izay anisany antony lehibe. Eto Antananarivo zao ohatrany hoe misy mizara roa le classe sociale ohatrany hoe misy an'le aty amin'ny quartier bas de misy am'le olona afaka mba mieritreritra sy mandinika. Fianaratsony amin'ny faritra 30 manerana Madagasikara aorianan'andreo ingamba raha sy diso ny fitadiko faritra mahantra indrindra eto Madagasikara tena sahirana indrindra izany hoe majorité-n'le olona zany ny atao koa tagna amin'ny 90% ny hanina androany tadiavina androany ho hanina piso tadiavina piso be dia be le fahasahiranana misiho de sy tonga saigna mihitsy ohatrany hoe mikarama izy hoe zara ary misy olona magnarama magnome vola mba handrindray andro izy mieritreritra hoe asa soa na asa sosialy hoe sady mamita didy izy no mahazo vola zay le eritseriny fa nefa le vokatry le zavatra zay ataony tsy ao asainy mihitsy ary ny hanika lasa ohatrany hoe magnome ny fianarasoa daholo ny faritra rehetra eny eran'izao tontolo zao na ny mpila ravinahitra agny Dilambato agny ary moa de tena lasa ohatrany hoe fianarasoa zany de tena olona farany klasy farany ambany ohatrany hoe sisy nianatra sisy nanao inona satria vokatry le safidin'le olona sy afaka ny nandinika sy afaka ny jery lavitra le olona magnana an'le fomba fijery tsara sy tokony hitondra an'le heviny sy ny tokony tsy mifidy zany hoe nisy teo ao amin'ny 65% eo tsy mifidy le olona raha niakatra fotsiny hoe 40 na 50% tsy hoatran'io résultat io fa raha ny olona ray zahay amin'ny enina maragny vao mahita fotsiny hoe classe sociale tena hoe le koso farany tena farany sahirana nandeha mifidy de fa fantatry hoe miaraka tsy dimidimy sy folofolo atagny zao de fa fantatry hoe iny le revolvine sy hitanao nefa le fomba hanakana anazy ianao tsy afaka miteny anareo tsy mahazo mifidy fa lalàna no magnome zo anazy hifidy amina toerana iray misy ary moa olona afaka mifidy indroa na intelo amin'ny fokotany raiky izy tato de fokotany raiky atary de zavatra ohatran'izany zany zavatra nisy ary le olona tena mijoro mifidy indroa nahazo vola ohatran'izao de tamin'ny fomba ahoana anao nahafahanao mifidy izy nefa ajoronao anao témoigny azy amin'ny lycée sy ny namany matahotra izy tsy omena tsigny satria le fiaignany mihitsy raha ohatrany hoe mampatahotra anazy za koa moa zany tsy nagnisy resaka hoe nampianatra anazy nataoko fotsiny hoe io aniny vokatry ny nataonareo 10 taona ty fitondrana ty ny teo amin'ny fitondrana ny tsara sa ny ratsy le fiaignanareo zay zany no fanontaniana petraka eo koa izy fiaignana tsara ohatran'izao zay ray angamba ataoko olona teo amin'ny 30 taona no resahana nagnontaniana de tonga de zay mitovy le fomba navaliny ka magnino ary anareo no magnaky mandray vola aka karama niny anay tsy azony mihitsy zany le impact an'le izy agny am'le karama no eritreretany azy
de anjarany tegna zany zay le hoe le sensibilisation le fampahafantarana an'le vokatry an'io ve zay ve no tsy ampy eo zany no anaovako en soavy ny ray aman-dreny ara-panahy indrindraindrindra satria magnana didy goavana amina resaka fifidianana ny ray aman-dreny ara-panahy sy ny mpanao politika rery ary lasa ohatra hoe ny mpanao politika le mpifaninana nomena segny hoe agnareo tsy manjesy lahatolo agnareo tsy ohatran'izao olo io anie vao kandida ianao misy zany zao ohatra hoe efa firaisakina ny azy tsy mila anaovana propaganda izy zao hoe ny filonan-kevitry ny firaisakina ny mahatonga azy mifidy na iza olo leo na iza olo leo ohatra koa hoe ny fizoako fosina Britos lefiniriny igny mety aminay mpanao asa sosialy igny magnana ny tsekefany igny magnana ohatran'izao izay le zavatra firiny eo fa misy le olona zany sady sy agny am'le fironana ara-politika no sy amy fironana amin'ny mijery olona fa izay ahitana le vola kely androany de ny majorité n'le mpifidy ny fianarantsoa hoatran'izay raha resaka fifidianana zany ao fianarantsoa ka mbola tsy milamina ny lalàna sy namanya efa fantatrareo io haleme na eo io hoe mandeha amy vola da netena fividianana zany tany fa tsy fifidianana eo le hosoka maro samihafa zay atao fa vidina koa le olona hagnatanteraka hiraisy kombakomba amin'igny fagnatanterahana an'igny zavatra misy moa de ny olona mahalala zay tena atao hoe olona mba mieritreritra na resahanao izy ity mba mety hoe mba hahavonjy anahy androany izay le fomba fijeriny izay le fomba fanaony ka misy zavatra tokony ovana zany eto zany de anaovako ansoavan'ny olona rehetra zay tsy faly am'izao fahatrahana lalina mahazo ny malagasy zao tsy faly amy sy firitsiny fampanjakana ny fahamarinana tsy fametrahana ny rariny sy ny hisiny eto amy tany sy ny firenena tokony ho tonga saigny atsika raha samy tonga saigny iny ka samy maneho ny safidiny tsy voatery ho ny tenako anie no vidiny tsy voatery ny faisakina fa ny zava-dehibe de hoe raha mieritreritra ianao fa hoe potiky zao fitondrana zao ny firenena inona le tokony hataonao inona no anjaikitra hoentinao amin'ny firenena inona le zavatra miandrinao mba anjara briky ferinao fa sy raviravitagnana fotsiny de hagnomeziny anareo mpanao politika eo izay zavatra zay tsy mety satria ny fahefana ara-politika de fahefana omena olona iray hagnasoavany vahoaka nefa koa ny fahefana ara-politika de omena olona iray hahafahany manemba vahoaka hahafahany manao ratsy hahafahany mitady ny tombosoa manokana ho anazy de anjara sika zany ny mijery olona tahaky ny ahoana no omena fahefana efa hitany le izy tao agnatin'ny 5 taona hoe izao ny vokatry le fahefana nomesika ny olona ty tao fianaratsony hatram'izay mbola tsisy solombavam-bahoaka na be ny tanàna voafidy ka mpanohitra ny fitondrana fa piray donakafo amy mpitondra foana ny vokany nefa farany indrindra eran'ny Madagasikara faritra 30 i fianaratsoa eto ambonin'ny tany moa faharoa amy farany Madagasikara amy fahatrana ny vahoaka ny fianaratsoa zany ho azo lazana fa vahoaka mizaly indrindra ambonin'ny tany vahoaka sahirana indrindra eto ambonin'ny tany nefa zay le résultat teo izy tany efa contrairan'izay ary zay moa nanavaoko sangisangy tamin'ny fampelezakevitra hoe fa maninona satria tamin'ny fifidianana 16 novembre 2023 tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iarahantsika mahalala fa masetram-bony nahazaho ny fitondrana vato be indrindra reny vohitry ny finoana nefa ao be fiangonana be lakilasy de anaovako sangisangy koa hoe tsy fantatro ana hoe diso mandevitra loatra vahoaka ny fianaratsoa no raisina rabaky tely lay teny hoe raha misy manelaka ny takolakao vy de omeo koa ny hakavana raha misy mpitondra nampahatranao de omeo mandavaovao hampahatranao kokoa zay ve zany le zavatra iainana sazy zay le misy fa anjaranay moa no mamoha manaitra ny olona fa ny olona raha mbola saitra isiany ane no hiarany zavatra taony satria izy sy tonga saigny ary zay moa le tenenana hoe sarotra ho an'ny tantely ane ny handresy lahatra ny lalimanga hoe ny voninkazo ny manitra fa sy ny maloto fa njala ny eritreritra njala ny mandinika satria nanao izay vitako nanao izay azoko atao ny anay resaka idéologie ary nasiana barema hoe atreto ny vola azo lanina fa tsy anao azo natao aniny ny kazo tsotra hoe amindao ary hitady mpifidy 2 arivo sy ny avidina amy 2 alina mbola mahitany agnao 240 millions d'ariary 1 milliard 200 millions de francs azo natao manao zavatra ohatran'izany
fa le feon'ny fieritreretana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny feon'ny fieritreretana hoe sagnatia sy hoe marchandage, sagnatia sy hoe vidina ty olona ty hoe andevo de ty misy vola de ohatran'izao, fa le valeur humaine, le maholona le olona mihitsy napetraka hoe masina zany safidy zany olona magnano maizy azy ny olona na mahantra na manan-karena na manahoana ka tsy tokony ho vidina am'le resaka safidiny. Fa ampianarina anazy mihitsy hoe zava-dehibe satria raha raisina amin'ny fomba soatavina mahazanak'Andriamanitra maha-kristianina de tadidio fa lay safidy ane lay fivoarany ohatrany hoe mpaminany raha n'Andriamanitra taloha hagnositra menaka ny olona mendrika ditondra. Ankehitriny ny vahoaka mihitsy ny feo-bahoaka de feon'Andriamanitra, ny safidy-bahoaka de safidin'Andriamanitra. Ka ataonao ahoana moa ny hividy safidin'olona ary hitondra makaiza le izy satria raha mikazo fotsiny hoe hidiram-bola ohatrinona moa zany solombavambahoaka zany, raha karama no jerena de nefa ianao handany mihoatra ny 10 miliara efa amizay hampandaninao ny tenanao ao agnatin'ny district iray satria vola be natotona tao, vola sy toko siviforoana raha mijozy ny fotsiny eritreretiko hoe 19 000 voix na 18 000 voix ampitomboan'le vola tenen'le olona ho 3 alina ariary amin'ny andro iny, akoatran'le hoe fizarana zavatra fandanina. Inona ny fomba hirekiperenana io raha ohatra ka hoe olona hanao ny malina handalany ravitsy isiny izy. Fa misy zavatra misy antony manokana de anisany fatiatiko an'le olona ny fidy anazy hoana. De agnay nefa tsy nizotra am'izay fa nizotra am'le hoe masina zany safidim-bahoaka zany. Ny antiko antanina Docteur Brito tao Fianarantsoa zany zay moa zany le zava-misy amin'ny ankapobeny. Misy tsy fanarahan-dalàna fividianana zany no songadina tao. Manoloana an'izany misy zo meny lalàna ny candidat eo anivon'ny senisy ny ACC manahoana zany ny candidat amin'ny firaisan-kina manoloana zay tsy fanarahan-dalàna sy fiara-pefo zay. Ny candidat moa zany mijoro foana ary ny ao agnatin'ny structure tsy maintsy magnaraka an'le structure nationale izahay. Ary ao moa zany tsy agnay mantsy ny nandresy de miezaka fotsiny magnampy manolo tagnana magnampy hoe inona ny tokony atao amin'ny zavatra zay miseho national. Fa ao moa zany ary zareo no mitarika misy candidat tokony tena hametraka. Fanjaranay aloha ohatran'ny nahy manokana zao de hoe misy izay zavatra lesiko vitsivitsy azoko jerena tena hoe nisy profo ary nentina nanao témoignage le olona izay no entina atao ary tsy maintsy apetraka le izy satria na fomba inona atao hoe azo raisina fa tsy mitombona fametrahana fotsiny hoe le fahamarinana tokony hapetraka satria ny fahitako an'le fomba fisaigna sy fihevitsy ty fitondrana ty izy tsy miasa saigna am'izany hoe marina rary ny hisiny na tsy ny any izy fa ny azy mandresy na risy izay ihany de nefa le handesy ny zavatra mahafinaritra azy sy tadiavina na fomba ahoana na fomba ahoana raha resaka efficientité zany izy tsy mijery an'izay fa de hoe objectif mandresy izay le zavatra ilaina. Isika zany mieritreritra hoe hampandroso ijery lavitra hoe inona le hasony vahoaka no mikazo hoe atreto ny zavatra azo atao ary le magnome hasiny maholombelona sy le hasina hoe tena hoe masina zany safidy zany de balansena arak'izay le azo atao satria mba ajerena ihany satria raha handany 10 miliara amina district iray zany mety henjakenjana ihany ary na ny fomba nahitana an'izany voly zany ara mbola adihevitra hafa mihitsy koa zay Docteur Brito. Iny adihevitra fa iny moa zany zany zay ataony zareo any satria izy no fitondrana. Fanjarako fotsiny mamoa ny olona ary na ny tenako ary mahatsiary ohatrany hoe menatra am'le fimehezany zao tontolo zao amin'ny Fianarantsoa. Fianarantsoa zany tena fiheveran'olona azy de ohatrany hoe olona sisy jery daholo ny olona rehetra. De mifonana aminareo izay avy aty ivelany mijery. Io zany anjaranay mamoa an'le olona manaitra. Fa aza raisina hoe Fianarantsoa de bado, Fianarantsoa de tsisy ilana azy, Fianarantsoa de voavidy amin'ny koveta, Fianarantsoa de voavidy amina kitositosika fonja manara-penitra mety azy zavatra ohatran'izany zany zavatra fa zay mahatsiaro tena manontolo tonga avy amin'ny fidy lefa misy fividianana. Etany ny fiarahamonina magnodidina anao mitenena na olona aloana telo any resinao lahatra hoe raiso le koveta, raiso le vola faza mivarotra mivarom-panahy satria no atao hoe mivarom-panahy. Nisy pastera moa miresaka aminay mpitondra fivavahana ary ny mopera sy namany de miteny tsotra hoe mopera azo atao anie ny mividy olona fa inona kay namidy taloha ny andevo. De
de zay ve hoa olona pahitanyrazana agnamiko ve ho vidiko. Misy mpihira malaza zay tao am-palavao tao hoe manao amin'ny hirana izy hoe ny apela ho voadina sambandoavam-bola javidim-bola fa le fandoavanao vola aiza le zany sarisary teny zany tokony hisaigna heritreretan'olona hoe tsy safidy masina zany safidy zany ka tsy tokony niza tsy hafidy azay fa ny zavatra zerenao de hoe ity olona omena fahefana ty ve mahasoa sa nanimba. 5 taona teo amin'ny fitondrana inona ny vokatry ny natao teo amin'ny fiainanao satria raha ny aingatagna amin'ny laharana 220 Madagasikara tamin'ny taona amin'ny firenena 20 tamin'ny taona 2010 tamin'ny fangoganam-panjakana amintsika amin'ny teny zao farany indrindra eran-tany. Anjarasika amin'ny eritreritra mandinika an'izay vahoaka ny Fianarantsoa. Anjarasika ny mijery hoe rariny asika ve ny faritra hahatra indrindra eto Madagasikara. Mendrika asika ve ny hoe vahoaka mafiady indrindra eto ambonin'ny tany. Winner. Androany teny amin'le Hitz Hotel teny dia nambara tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganan'ny KMSB. Ahoana ny fandraisany Fianarantsoa izay komity miaro ny safidim-bahoaka izay eo anatrehany fividianana, eo anatrehany fampiasana ny fahefam-panjakana, fitaovam-panjakana sy ny sisa Dr Brito. Izahay de tena ho raha fampanjakana ny marina, ny rariny hisy indrindrandrindra moa le hoe fanjakana tan-dalàna na le état de droit. Anisany nanindrahindra zany ny tenako. Bonne gouvernance, état de droit. Tokony hisy fagnadiadiana lalina fotsiny zao amin'ny resaka hoe ahoana le fampiasam-bola mihoapapana, ahoana ty fandrikan-dalàna faobe natao ty. Anisany miaro tanteraka an'izany hoe safidy mba hoaka zany ny tenako. Ary eto de anisany handray anjara amin'ny fiarovana an'izay amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy hoe ifanometanana amin'ny national izeran'izay hoe inona no atao, inona ny tokony ho jerena satria amin'ny kandida ny tenako. Ary zay moa ny nambarako hoe kandida ny fahisa-kina aho azoko solona fotsiny hoe nanao ny tsinambinina fa isaolako ny vahoaka ny Fianarantsoa izay nifidy anahy. Zava-dehibe io ary tsy ho verimaina ny vato izay nalatsaka reo satria nisy fitokisana anahy tao. Nisy vahoaka maro mihitsy nisy vahoaka nifidy. De iny isaolana rekasitrahana hoe tsy hanjara kilimbian-doha amin'izay zavatra nitokisana reo na hahalalànareo ny tenako. Tsy karazan'olona ho voavidy vola mihitsy aho ka hoe hivadika amin'ny fahisa-kina, hivadika amin'ny politika izay nisy anahy fa mijoro hatramin'ny farany mitandrina de hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso, Madagasikara magnaja lalàna, Madagasikara mametraka ny soatoavina maha-malagasy ho ambony sy ny soatoavina mahazanak'Andriamanitra ho ambony, fa tsy apetraka fotsiny hoe Madagasikara ho potehana, ho simbaina, ho ravaina, hatao tantely afa-drakotra na dibo na talalany mamba ka hanjakany ny adala rehetrarehetra zao angamba ataoko tsy antsony ty firenena ty fa mila fijerena manokana. Ary moa zany de vonona mamoha hanaitra ny vahoaka ny Fianarantsoa, mampanenona klosy iteny foana hoe amindao isika ifanometanana ny foazy na le hira manontolo ane manaitra mamoha daholo fa io moa lefa divitry ny safosina loatra. Izay moa no mahatonga anao hoe ifinana aminareo vahoaka avy aty lavitra zay tsy ao Fianarantsoa, sy ny vahoaka ny Fianarantsoa rehetra ko adala fa mbola matory ny sasany de mila foazina, mila tairina, mbola tratra ny fahasiaranana sy mahasapa le olona nifidy reo hoe misy fatiatoka goavana noho ho an'ny firenena ny vokatry ny safidiny fa manjaisy lahatra. Anaovako asoavo amin'ny hery-velona rehetra, ny indrindra fa ny ray aman-dreny ara-panahy tokony hampianatra ny zanany hoe aza midy vola ny safidy fa aleo ny feo ny feritreretanao ianao sy Andriamanitra rery no mijery zay mendrika hitondra ny firenena ka hita hoe hahasoa. Ny fahefana azo avy amin'Andriamanitra de mahasoa ny vahoaka ao agnaminy, fa tsisy fahefana ka hoe nomen'Andriamanitra ka hoe nitondra loza, nitondra fahoriana, nitondra sy fahombiazana ho an'ny vahoaka. Endra de misaotra amin'ny Brito tsy lefinirina atsika zay kandidan'ny firaisan-kina tao amin'ny distrika amin'ny Fianarantsoa voalohany vahiny teto amin'ny fandarantsika. Inotsika fa tsy maintsy mbola isin'ny ray ny fotoana ny orina any mbola ahafahana andray miresaka amin'ny Dr Brito satria mahaliana antsika be nge zany akoatra maha dokotera azy de nandalo tao amin'ny anama teknisianina amin'ny fambolena tatsa zany hoe maromaro kasikety lay olona miresaka amintsika
kanefa na izany naty zany aza dia nitondra ny anjara blikiny amin'ny heverina fa hoe fampandrosoana ny tanàna de inona moa zany no resantsika fa de mitsodrany foantsika mandrakariva satria dia manana heritreritra foana zany docteur Breto zany mba handrosony tanàna ary mba hifoazany vahoaka zay mbola matory mifona mihitsy ary moa izy ho antsika ety velany amin'ny hoe zay ny safidiny vahoaka amin'ny fianaratsofa mbola manao ny ezaka hamoazana ny vahoaka zany de zay ny tenentsika hoe tena akasitra atsika atoanantsika ny ezaka tahaka izay. Makasitraka Breto. Makasitraka de misaotra atsika misaotra manokana ny vahoaka ny fianaratsoa mino hafa fotoana hifoazana zao eritreretana handiniana eny ary. Ya de ometsika lala ny Breto tsy lefinirina zany zay navita ny fanehoan-keviny tato amin'ny fandaharatsika zany. Ny tanjona ho antsika tsotra fotsiny ihany de ny hahafahana zany milaza amin'ny akapobeany zava-misy eto amin'ny firenena ary ho an'ny mpandresy moa zany arovana ny safidy, ho an'ireo nanao ny tsy ambiny narovana ihany koa ny safidy satria ao anatin'ny safidy dia misy olom-pirenena zay tokony hampiasa ny zoany kanefa voahelingelina zany ao anatin'izay. De misy ihany koa ireo olom-pirenena zay tratry ny teritery ka tsy mba afaka zay nanao sy nampiasa ny feon'ny fieritreretany ka mba hifidy ara-dalàna fa hoe norahonana fa raha ohatra ka tsy miaraka na tsy mifidy na tsy manohana ny kandidam-panjakana dia ao anatin'ny sehatra asa mihitsy no sahirana raha mpiasam-panjakana izy ary raha ohatra ka manana asa amin'ny fanjakana dia anisany sahirana ihany koa amin'ireo karazana marché samihafa zany. Zavatra ny ainana sy tranga iarahana hity zany rehetrarehetra izany. De ny sasany moa zany miaroronany amin'ny affecté, ny sasany tenenina fa tsy ho tafaverina ary tsisy fanontsoana tonga aty aminareo raha ohatra ka tsy miezaka mampandany an'le kandidam-panjakana. Efa tsy fifidianana fa fividianana ary tsy fifidianana fa fanerenana ny olona zay manozongozona ny safidina, zay toeriny lalàna zany. Izay ny antony ny antsona ny vahoaka hijoro hamondrona ny amin'ny hoe tsy izany akory ny heverina fa fanjakana tan-dalàna. De zay no amondronana hery anatin'le komity miaro ny safidim-bahoaka satria raha ny tena safidim-bahoaka de tsy nieritreritra fa fanjakana zay miopefy, fanjakana zay manao adala-pitantanana sy fitondrana ary miezaka manitsaka ny lalàna ny misy eto amin'ny firenena ka zay no antom-pijoroany rehetra amin'izao fotoana zao. Io manahiditra amintsika indray dina toky zay avany Soavinandriana Itasy zay no misy azy de efa voninao izy dia raisitsika fa alohan'ny idirany dina toky de ndelotsika ho any Ambatondrazaka satria tamin'ny androany dia niteny ihany koa ny solotenan'ny Tomasina de député fidèle Razarapera enjakenjana koa ny zava-misy tany Ambatondrazaka tany fa de nijoro manoloana an'ireny ketrika samy hafa ireny ny député zay nitarika mivondrona firaisakina dia Ravolaza Razarapera zany na fidèle Razarapera zany de ho alefatsika eto indray zany faneho-kevitry député fidèle dia handray any dina tokontsika atao ambadika ato dahoara. Ny voalohan-teniko dia tsotra matoa misy ny alatra dia misy ny tsy fampikisa-tena fa raha olona matoky tena tsy mangalatra ary ny endriky ny alatra nataiza fampimpividianana dia mitovy, ny olona nampiasaina mitovy, ny vokatra mivoaka mitovy, reto ny endriky ny alatra na io fampiasana vatim-pifidianana io voakoso famelona na io fampiasana karam-pifidianana tsy mitondra karapanondro na io fampiasana olom-botely mpanjakana manomboka any amin'ny fokotany hatramin'ny préfecture. Zay rehetra zay zany niendriky le fangalarana amin'ny fomba hoana ny idiran'ny fanomerana ao anatin'izany mikimaky rehetra zany tsy possible zany. De rehefa tratrany izy androany de manao ambohotely na sasany hoe nangalatra so iaka de manitra fa tsy miteny fa raha miteny izy nisy bedy mafy mihitsy. De zavatra tiatsika petraka zany ao anatin'le vokatra miseho zao fotoana zao de ny hoe fotoana firaisakina marina zao tsy disitsika nametraka hoe firaisakina anaran'le vovonana sy ny fiarahana atambatra mihitsy aloha le hery rehetrarehetra hiaraka
vao afaka tsika manova zavatra. Fa raha ohatra tsika tsy matanjaka, tsy mivondrona, tsy zavatra vovoatsika eto. Ary anaroatra tamibangame alina, tsy amikenatra, tsy amitahotra nolona mpangalatra. Ny mpangalatra tompo dia tsy hoe mpangalatra na mpangalatra koa na mpangalatra tolapaty mitovy zany. Ny mpangalabary koa zany mpangalatra ohatrareo koa. Dikan'izay ny raha fitsarana rehetra zany dia tokony anasazy ny mpangalatra. Satria mpangalatra koa olona migadra, mpangalatra tolapaty migadra, dia minina mpangalabary ao tsy gadra. Eo mpangalatra ny antsona anazy. Ka ao amin'ny faritany Tomasina no heveriko fa victime indrindra tamin'ny alabato, voaka sekotra daholo zay rehetrarehetra. Tsy misy na anankiray mahazo miantso hoe zay fatareo kandidany firaisan-kina ka hoe tsy voaka sekotra tao anatin'ny faritany Tomasina. Ena manokana moa nahazo kado manokana mihitsy faradoko tonga tany amina mienjaka. Fa zao samy nanao faradoboka. Ary mitahotra le faradoboka zay nataonay, zay nahitana laharana any amin'ny 10 kilometra no tena miteraka le hoe andana iazaka zao daholo zany novanan'le vato fa zava-boky ty fa entany ty kely ty. Satria le delina manko le kely any jereny zareo fa le dely mondo iny tsy jereny. Ka zay no misy dia noho ny aya eo amin'izareo napetrakitsika kosa dia ty mba manatenitsika fa apetraka eto Madagasikara zany hoe sotoavana demokratika zany tsy misy zany raha tsy misy fahamarinana. Ka dia entanina ny rafitra rehetra mba tsy hanao izay tafotoana vahoaka. Ohatra misy fetrehitra fa le vahoaka mbola tsy tezitra iny, ohatra mbola misy fetrehitra fa i vahoaka azo atao amin'izay tiana anaovana anazy e. Fa raha i fahamarinana iny kitianareo faratapony ampianareo fandrangitana sy fandrefesana, za tsy fahitany zany vahoaka tezitra zany fa efa fantako zany ary efa niainako zany. Fa zava-doza be ny aterany. Tsy ny atao anareo tompona ndraiky mpanjakana rehetra, misy namana eto miteny hoe rehefa resy dia manekena izy. Ary azavadika amin'ny vaton'ny olona. Satria dia misy tena tsy vadika ambony ambany mihitsy. Tampotampo eo tonga dia niemitra anarana. Izy mitsirika ohatra sprinter. Gaga fotsiny tsika mijery azy zany. Ka eto dia mbola apetraka foana ny fitenenana hoe Madagasikara ray tia tsy rainay sy ny zavatra tsy mety eto fa losany zay be mifanafotoana. Sola tokoa Ya, député fidèle avy any Ambatondrazaka zany no niresaka tamintsika teo iny araka ny nanarahantsika azy satria nisy ny fandraisam-pitenenana isaky ny faritany teny amin'le etsy hôtel tamin'ity androany ity. Fa efa nambarako tamintsika teo fa efa etoka aketo Idina Toky izay candidat amin'ny firaisan-kina any amin'ny tany amin'ny distrika ny Soavinandriana zany, Soavinandriana Itasy. Mifanakaiky eo ihany moa zany fa nila vodivona ihany Miarinarivo sy Soavinandriana dia efa avy niresaka tamintsika teo nizaka dia eto indray zany Idina Toky miaraka amintsika na Itoky araka ny fahafantarany rehetra azy dia miaraba ny Toky aloha zany tonga eto amin'ny fandarana arovako ny safidiko. Ie dia faly miaraba ny faniry ihany koa ary miaraba mivoaka malagasy avako manokana eo amin'ny distrika ny Soavinandriana miaraba anareo ny tenako Itoky candidat laharana faharoa tamin'ny fifidianana farany teo iny. Ya, angamba everiko fa rariny sitsiny raha ohatra ka hoe manontany iza moa njaka, iza moa Docteur Brito, dia averiko ato amin'ny Idina Toky izy, iza moa Toky ara? Itoky dia avy ao Pary, efa be ny tanàna teo Pary nandritra ny 7 taona, candidat nivonona firaisan-kina solombavambahoaka. Tsolabe, zava-dehibe goava be zany. Zany efa olom-boafidy. Efa olom-boafidy. Natotry ny atoko tiako Madagasikara. Eny ara. Hitantsika amin'izany fa ny antony mahatonga manontany amin'ny iza mora ihany, iza mora ihany. Tiako mba ho fantatsika mpanaraka ny fandarana fa tsy ny safidifidy olon'olom-pona na olona izay heverina fa hanapatra fahefana na olona tsy mahafehy ny endriky ny lalàna
ho raisiny eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny vondrona politika firaisan-kina raha ny safidy an'ireo kandida fa teo zao mpampianatra mpikaroka, teo zao dokotera, izao indray sady tanora no be ny tanàna, olom-boafidy dia porofetina amintsika izany fa tena nieritreritra fa tena hametraka fanjakana tandalana ary tena hametraka fanjakana itokisam-bahoaka mihitsy vondrona politika firaisan-kina raha niatrika iny fifidianana tamin'ny 2020 ny volana May lasa teo iny zany. Eny ara, inona sinona ny zava-misy toky nandritry ny fotoana ny fampilezan-kevitra eny hatraty amin'ny fifidianana ny zavatra tsy karitry ny firaisan-kina izay nitarihanao nandritry ny fotoana lavalava izay tonga taty amin'ny 2020 ny volana May moa zany. Ia, misaotra amin'ilay fanontaniana. Ny zavatra tsy katro zany dia i raha mahita ary tsy afaka hoe takonina intsony zany fa tsy misy fanarahan-dalàna tena mipetraka zany ny fikarakarana ny fifidianana eto amintsika. Raha tsy teny aho hoe raha ny distrika Soavinandriana fotsiny zao ny zavatra hita zany zao dia ohatrany hoe voasivana mihitsy hoe ilay mpifidy hoe reto ny olona mpifidy. Dia ireo olona tokony hifidy misy misakana indray any an-dalana any dia tsy tonga mandeha mifidy fa misy mizara vola. Dia ilay olona nifidy tamin'ny tsy tonga nifidy tamin'ny fofa mindeha hifidy amin'ny député dia tsy ao anaty lista dia miverina fotsiny. Misy indray zay zany ny tena zavatra hita tany zany hoe le olona mpifidy ohatra hoe atokotiko Madagasikara fantatry lehibe ny fokotany zany anivon'ny fokotany any. Dia ireo no ampirorony tsy omeny kara-pifidianana fa le olona tsy mifidy ny atokotima ohatra nomena kara-pifidianana. Zany koa zany zavatra fitarainana hita any amin'ny tena réalité hita any amin'ny terrain isan-karazany any amin'ny fokotany any zavatra any ary tena mampalahelo ny zavatra ohatran'izany hoe tsy fahalalany ve satria ireo lehibe ny fokotany ireo misy tamin'ireo ara no tsy voafidy fa napetraka fotsiny. Zany rehetra zany tena hoe tsy fanarahan-dalàna mihitsy dia vitsy farany na ny olona tonga mandatsa-bato ara dia vitsy ary ireo olona tonga ireo efa misy misakana ry mandoha vola efa misy manome vola indray ireo avy. Tsy zavatra tena hoe amiko zany raha zavatra nitranga teo iny ohatrany tsisy antony intsony ny olom-boafidy eto Madagasikara nanomboka tamin'izao tao alohaloha-keliny zao ary zavatra hitako zao hoe tena tsy misy antony intsony tena tsy misy lanja intsony satria fizarana vola, fizarana fitaovana efa tena hoe le fanama olona mihitsy zany nefa tsisy miaro intsony fa le olom-boafidy latsaka fidina indray no mikitikitika ny fanahy. Amiko zany ohatra nefa hoe manabiby olona ka tsy misy ilaina an'ilay fifidianana zany raha ohatran'izany eto Madagasikara satria tena efa marefo fa mahantra le vahoaka malagasy tsy fahalalany ao. Ny communication moa ny anona tsy tonga any aminy ny lalana mandena makany ambanivohitra ary moa tsisy ny jiro tsy mahalala ninona ny ankamaroan'ny mifidy dia ararotina amina zavatra toy izany. Amiko zany raha hoe ilatsaka olom-boafidy nefa zany no principe na idéologie hoentina ampalany any tena tsy dinina angamba zany amiko. Tsy mendrika ny atao hoe zany ny tondra ny atao hoe mpikambana ny antenimieram-pirenena mividy mpiray tandrazana zany tena tsy ekeko raha za manokana zany io moa samy manana ny eritreriny ny olombelona tsirairay avy hoe akafaefana izy amin'ny alalany inona ka za aloha dia miteny hoe tsy hoe ny faharesena na ny maresy satria miandry ny fivoahany ofisialy foana isika fa te hiteny zavatra hita moa zay le faninona zavatra hita tany dia tena hoe mividy mpiray tandrazana ny zavatra hita tany dia fampiroroana zavatra hita tany. Ary misy anankiray zay ara zao ohatra hoe misy lalàna amin'izay miteny hoe manana zo feno ny kandida ametraka olona eo anivon'ny CRMV miara asa amin'ny CENI ao fa raha tonga amin'ny fotoana fanangonana ny vato sy ny karazany raha mba nandefa olona tany ny kandida amin'ny firaisan-kina nandefa solon-tena zao ny tenako dia tsy navela nahazo litra tao amin'ny SRMB Soavinandriana tasy ka nanjo moa zany tenako mihitsy farany nakany dia ny fampiresaka teo misy mpitsara tao le président ny SRMB mihitsy niresaka tamiko mihitsy ary milaza fa tsy malala indray le lalàna zay mifeha ny fikarakarana ty fividianana ity ary dia mampalahelo zany efa mba mpitsara ihany ianao
any sady efa mipetraka ny zavatra hoe misy zavatra tsy mampieritreritra ny zavatra zany hoe le zoan'ny kandidako aloha zany tsy voary manao an'izany tsy voaja mihitsy le izy nefa mbola tsy fantatra izy ny aresy izy ny mandresy fa anjarako miaro foana ireo vahoaka zay mpifidy aloha zay zavatra hita raha mifantatra nefa misy ohatra ny karazany hoe mode opératoire niombonana mihitsy mipangalabato manerana amin'ny Madagasikara zany izy moa miresahantsika eto zany de saikisaiky zany zay nanana fironana tany fitondrana ary tonga zao fianaratsody de nyteny hoe fividianana olona nisy de ianao zao ny teny hoe de voasakana tany amin'ny raharambola tany ambadika retraretra tany zany na izany naty zany aza nefa mbola misy fifanoritana amin'ny endriny samy hafa koa soavinandrina am'izao fotoana zao iny angamba tsy hidirantsika fa nytitsika resahana angamba ny tena toko de ny amin'ny hoe nisy olona marobe zay nametraka safidy ho anao sy ny firaisan-kina tao asoavinandrina ao anandray ny toy amin'ny manaraka zany eo anatrehan'izay fiarovana ny safidim-boaka zay ia misaotra manokana aloha ireo olona marobe zay nifidy any Dinatoky name fitokizana ny toky ny vona firaisan-kina tao amin'ny distrika Soavinandrina misy atsika misaotra nareo manokana ny tenako ary ny vonona firaisan-kina satria maro ianareo zay lina ny amin'ny hoe inona zany hoe firaisan-kina ary Madagasikara ny malagasy zany zay moa no tena mivoizina hoe antsika ty tanindrazantsika ity ary fantatritsika tsara fa ny mpitondra am'izao fotoana zao dia efa tsy mizaka ny zompina malagasy intsony ka anjarantsika no mandinika sy misafidy hoe mbola ilaina ve isy olo-mavam-bahoaka zay efa mandratiranty mividy ny fanahinareo mbola ilaina ve isy olo-mavam-bahoaka iaro ny fitondrana io ankehitriny zareo manerana nosy zao fa mikorotana daholo ary alabato ary tsy zavatra tena hoe mipetraka tsony zany eto Madagasikara ka mbola mamerina foana hoe fisaotranareo aloha zay tena hoe resy lahatra ny amin'ny fanazavana fa ho an'ireo zay tsy mena tsiny ianareo zay tena hoe iara-ny fahasairanana nga na hoe mbola resin'le tadio fa ny androany hoe vita ihany fa jerevy ny rapitso ny ravaka pitso zay ny zavatra tena ohatrany hoe iatsona anareo zava-dehibe aloha de hoe tonga nareo mifidy maro efa tsara zany fa jerevo tsara no avy ny taranaka faramandimy tsy anotsiroka hoe diso safidy nareo nanakary nanakary fa jerevo tsara aiza ny lalana tena hitonjana ny tany amoahana Madagasikara no zao fahatrana lalana zao tantara ny tsy fanadino be dehibe ny zavatra efa fanesesy teto resaka fifidianana no atao fa dia fisaorana no atao anareo ary aza matahotra fa tsy nanenina ianareo joro foana ara-tsoy namana joro foana ny amin'ny safidy zay efa lalana ny safidinareo hoe lalana fahamarinana sy fahamasinana aiza le firaisan-kina malagasy Madagasikara any malagasy distrika Soavinandrina any malagasy ary zay ny tena mivoizitsika tao commune Pary Antanety be Tapinala Akisa be dehibe 9 ny commune ao napetraka tsika tsara mihitsy hoe any malagasy io ka dia aza matahotra nareo fa mbola nitoyntolona zay amerenana ny tany tandalana satria antsika ity zay ngamba ny nafatra ho atao aminareo misaotra anareo eny ary le fahatany rana mbola aho tsara mihitsy mbola mieritreritra andeha lavitra be zany namantsika toky izany eo amin'ny tontolo politika sy ny fampandrosoana ary ny zay mety ho anjara biriky ho anatin'izany faritra Itasy distrika Soavinandrina izany amaraparanantsika azy toky efa niteny misaotra ihany ianao teo fa za mbola tsy anaiky mihitsy raha tsy ny amin'ny hoe fanantenanao ho an'ny Madagasikara ho an'izany faritra Itasy zany mitovitovy amin'ny fianarantsika ve Itasy amin'ny fahasahiranana sy ny zavatra iainana amin'ny ankapobeny tena raha fahasairanana de tena sahirana satria raha Itasy zany hoe tany tena mamokatra na fambolena io na ataoko hoe ny fariny Itasy fotsiny ary mba manahoana moa mba misy trondro ve zao mba azo amin'ny fariny Itasy io mampalahelo zao de indraindray misy trondro efa tsy any na avany ivelany any tonga any aminay any amidiny olo any nefa misy faringeza be eo za rehetraretra any sitomana ny mpifidy sitomana ny vahoaka malagasy hoe tsy misy mijery mihitsy ny tantsaha malagasy tadio zay teny zay de hiara-ny fahasairanana tsika am'izao na ataoko hoe ny vidina zezika ny resaka masomboly ny tany ara zany zao efa derevo tsara fa ny ambanin'ny tany ane tadio tsara inona nazo atsika ny ambanin'ny tany ny eo ambonin'ny tany ny anaty ranomasina ny abakabaka
tsy mba misy hoe tena ahoana nisy trahatsika vahoaka malagasy ny harem-pirenetsika zany zavatra tena ka za manokana mbola manana fanantenana hoe mbola maro ireo tsy lany mbola maro misy mbola azo arovanao misy mbola azo tsarainao ka za aloha mbola manana fanantenana misy efanio satria malagasy ane kristiana ny ankamaroany na ataoko hoe le fitondrana am'izao fotoana zao zay tena hoe tsy mampiseho ny maha kristianina azy feony rehefa nandray ny fitondrana izy hoe fianianana ny baiboly fotsiny za mahita ny malagasy rehetra dia olona kristianina manana fanantenana ka raha reo marobe zay mifidy andina toko fotsiny tao amin'ny distrika ny Soavinandriana manana fanantenana reo ary mbola betsaka miany ambadika any saingy tsy tonga izy noho ny antony anazy manokana iny fa mbola ho avy izy fidy raha 40 000 zany hoe tamin'ny 5 taona lasa zao hoe 41 000 teo ny tonga ny fidy tamin'ity 40 000 teo ndray ny tonga ny fidy raha le sarisary avoakan zareo mo mbola miandry zay marina ve le tena sary tena izy fa maninona zany 5 taona tsy miova mihitsy zany fa io ihany ve le vato tamin'io ihany ve le mifidy misy zavatra mampieritreritra zavatra ohatran'izany 50 arina de ohatr'izany zavatra misy hoe za manokana mbola manana fanantenana za mbola eto ary distrika ny Soavinandriana zany fantatro fitiavana zany amin'izany hoe fitondrana nentina rehefa to maro karavalomanana zany nazo tombotsoa manokana mihitsy zany Soavinandriana tasy potika izy ankehitriny potika izy ka dia mino sy manantena fa mbola ho avy lay maraina ary Soavinandriana tasy za matahotra Reniara ya toizantsika ihany ny adevitra ka sitrahantsika dinatoka arahantsika indray aza ny fanazava-kevitra zay nentin'ny président Jean-Jacques Rabinirina solotena faritany Toliara tamin'ity maraina ity teny amin'le Hitz Hotel nanatsika fonina ny zava-misy tany amin'ny distrika izay nisy azy sy ny zavatra niainan'izy ireo tany amin'izany faritany Toliara izany dia miverina atao anatin'ny fandarana indray tsika rehefa aveo fa akasitrahantsika idina toky ny vahiny teto amin'ny fandarana arovako ny safidiko ny laza ny zava-misy tany etoerana dia metsika ny tsodrano goavambe mihitsy izy satria mbola tanora eritreriny avita be eo amin'ny tontolo ny fampanotrona zany faritra zay misy azy ireo zany dia any Tasy zany distrika ny Soavinandriana mafita be toky misaotra indrindra amin'ny fandarana misaotra mandram-piona eny ary Jean-Jacques Rabinirina avy hatrany no arahantsika zavatra vitsivitsy ihany koa kafa no taraiko zavatra niseho amin'ny Toliara ankapobeny dia amin'ny Betioka manokana zavatra niseho raha ny tao Toliara manokana dia mbola tsy nanomboka koa ny fifidianana dia efa niditra zareo tamin'ny fanoloana ny sefy fokotany rehefa nisoloana ny sefy fokotany dia hisiray koa ny fifidianana dia misy ny fifidianana any amin'ny président fokotany dia tsy azo ekena ny candidature sasany fa tsy maintsy zay natolotry ny fanjakana na atolotry ilay candidat ihany ny candidat fanjakana ihany mekena ny sefy fokotany zany hoe zany verezindro ireo malagasy satria efa nomanina dia nomeloa zany ny halabato zay teretiny zareo hatao nefa na dia zany raha moa zany dia tsy nahomby satria ny ray hina ny vahoaka ka nahazo fandresena mezimezina ihany mikadany firaisankina teo kapitanana ny fidiana itovitovisa ny district rehetrarehetra zay zavatra zay fa tety moa natreko manokana zany dia miany Betioka Atsimo tany Betioka Atsimo mitovitovy ihany koa tsika andriamato député Fidèle Lazarafière tonga tany ihany koa mienjana totra andriamatoa Front République Andry Nirina Rajoelina telo andro alohan'ny fifidianana ny daty fifidianana tonga amin'ny hélico ny zavatra nahatsikaiko dia zao filoham-pirenena ny tonga nefa ny tanàna mangina zay zavatra nahagaga dia tsay moa iaray namory vahoaka teo amin'ny stade zay fitsenan'ny vahoaka zay autorité tonga ao tamin'ny tanànany Betioka Atsimo namory olona tamina toeram-pisakafoanana sy toerana espace anankiray zay izy dia zay olona tonga tao hidiana ny vavahady tsy mahazo mivoaka-tsony dia tonga moa izy rehefa tonga izy moa dia mijiro andeha mijara nilay jiro ohatra ny fanao nilay jirona koa araky ny fitenena rehefa vita ny fizarana jirona dia mikabary izy dia zao ny kabary misy tao ianareo eto Betioka Atsimo tonga eto angataka cadeau d'anniversaire ho anareo ny cadeau d'anniversaire andrasako aminareo eto Betioka Atsimo dia ny handany ny candidat zay miaradia amiko satria ny candidat nareo eto dia mpanolotra noho izany
tsy ahazo fampandrosoana mihitsy ianareo raha mbola io nolanianareo. Apatsy evoka tompo lasy tompo vavy hadinina le matoany rindrina rajoelona fa ny tenako zao ny vahoaka ny Betioka tamin'ny 2019 nanome 92% zay mivalina androany. Ka ho anareo zay mbola mifikitra amin'ny andro rajoelona voadaka mba vafokoa nareo afaka roano telo andro fa mialady zao ndao hamonjy ny hetsy vahoaka na ny KMSB piaro ny safidy vahoaka. Rehefa tonga tao le ngiaray rehefa vita ny kabary tamin'ny vahoaka dia mifoto tao anaty trano miaraka amin'ny fokotany rehetra présidana fokotany rehetra ao anaty districta ny Betioka Atsimo miaraka amin'ny be ny tanàna rehetra zay nanaiky hanatrika azy sy ny rafi-panjakana rehetra tarihin'Andriamatoa gouverneur Atsimo anefa. Tsotra ny hafatra tao satria sambiady mba misy ihany koa ny tantara aminay ary tsy resy lahatra amin'ny zavatra nolazaina tao. Ny hafatra dia tsotra tsy maintsy ataonareo ny handany ny candidat mpanjakana fa raha tsy zany ianareo mera dia soloana PDS, ianareo président fotany dia roahana, ianareo fonctionnaire affecté daholo. Zay zavatra nisy tao, zay zavatra ny aina. Nefa na dia zany tompo lasy tompo vavy tiako ny manambara aminareo fa na dia teo zany rehetrarehetra zany mibata fandresena miezinezina ihany tsika tamin'ny isamaty 10,000 sy roanza tao Betioka. Ny osoka efa itovisana le fa ny tena zavatra manatsikaika tao Betioka Atsimo dia zao rehefa natao ny dépouillement tamin'ny nosokafana ny inona ny zavatra nisy satria ilay bulletin ao anatina carnet dia zay vokosena tsy nisy fotoana tsony le zalany kropaka fa hatramin'ilay carnet précoché tafiditra tao anaty io. Marina zany zavatra zay koa nareo zany a marina zany raha izay faharoa mbola ny président misy relevé hanapolofony zany. Faharoa lay PV dia sous forme na carnet ihany koa dia misy kalika moa zany atralefaga. Rehefa nangonona koa ny PV avy any dia mbola PV tsy nizarako fa carnet ambokadiny koa no tafiditra tao anaty PV tonga bureau misy relevé. Zany koa ny zava-misy tany Betioka dia ilazany zareo fa hoe ara-dalàna ny fidalina zay misy manerana Madagasikara akoatran'lefa voalaza ny namana teo. Tiako ambara dia zao tsy nisy zavatra ara-dalàna ny fizotan'ny fifidianana rehetra teto Madagasikara fa dia tsy maintsy misy halatra daholo ary nataony zareo zay fomba rehetra nangalara. Farany dia zao efa dia mitodika aminareo mpiasa mpanjakana na sivily na miaramila zay mbola mety ho ampiasainy fitondram-panjakana. Fitondram-panjakana hoia inareo dia mpiasam-bahoaka mpiasa ny fanjakana fa tadio fa na ianareo mpiasa sivily na ianareo mpiasa maramila ny fitondrana dia mivaova fa ianareo zandary dia ho zandary ihany, ianareo mpampianatra dia ho mpampianatra ihany, ianareo mpitsara dia ho mpitsara ihany. Koa manomboka zao ny marina no arovy a ny lalàna no ampiaro fa za mety hampiasay olon-tokana amin'ny tombotsoa izay atoko anankiray. Satria nareo koa dia vahoaka tsotra ny safidy androany raha mbola tiatsika itoy satria ny kapobary any aminay zay faritra mpamokatra vary satria misy be zany amin'ny districta ny Betioka Atsimo dia efa mananika ny arivo ariary. Ka raha mbola zay safidy zay no tianareo satria tsy fantaka metsena aiza ny vady aman-janakareo fa tsy metsena amin'io vary arivo kapoka mahery io dia toizy ny lalànareo. Fa raha mbola tsapanareo fa mangily firy aminareo moa zay, mangily firy aminareo délestage, mangily firy aminareo tsy fanipalema, mangily firy aminareo ny vidy penina sarotra, mangily firy aminareo ny vidy ny écolasin-draza tsy voavidy tsony a, mangily firy aminareo ny sarandalana miakatra, ny lalana potika ndao manatona ny KMSB komity miazo ny safidim-bahoaka eto Madagasikara. Zay no etsika hanafina ny firenena tola makakira tombako. Le matoa zany zaka Rabendrina zay
solombavam-baoaka Perinasa, ary tiako ny manamarika antsika fa izy no mitantana ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao, izay mandeha moa ny fivoriana eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Mandresy izy raha nivoaka am-pifidianana izay avy any amin'ny SRMV Betoka ary mitarika amina isam-bato lavitra dia lavitra tokoa ao anatin'ny vonona politika firaisan-kina. Fa ny vaovao voaraintsika dia eny amin'ny seny alarobia mihitsy Jean-Jacques Rabendrina, na dia nandresy aza dia eny amin'ny seny alarobia izy izay mikaroka marina mba ahafahana zany manao fampitana ny fitanana an-tsoratra zany. Tahaka izay ihany koa député Randrena Sostanslas Narastany dia eny amin'ny seny alarobia izy amin'izao tsika miteny izao izay mangataka ny anaovana fampitana ireo PV moa zany mba ho jerena, satria raha ny izy dia tokony hanapoaka podroko boribory tany faharoa raha ny vato hazo samy hafa moa zany, fa mbola manaraka ny fahamarinana sy ny lalam-bato marina eny amin'ny seny alarobia zany ny député Rastany. Misesisesy daholo ireo namantsika izay tonga ny alarobia amin'izao fotoana izao mikaroka marina ary zon'ny kandidany mangataka fampitana ny fitanana an-tsoratra mba ho hamarinina zany eo amin'ny famoaham-bokatra. Fa misy vaovao lehibe anankiray ihany koa tiako ampitaina amintsika, satria tamin'ny herinandro teo moa zany tsika dia nanaraka amin'ny vaovao tany Tsiombe fa dia nalainy ny mpitandro ny filaminana tao an-tranony zany tamin'ny herinandro iny ny solombavam-baoaka ny Madagasikara Masgola Mali. Dia fantatra amin'izao fotoana izao fa mbola voatazona garde à vue izy any Ambovombe. Raha ny fampitam-baovao dia vakitsika mihitsy ny eo amin'ny pejy ny député Masgola Mali mba ho fantatsika ny vaovao any Tsiombe any. Solombavam-baoaka Perinasa voafidy tao anatin'izany distrika ny Tsiombe zany izy dia ity zany navoaka ny tao fampahafantarana. Mampahafantatra ny voaka malagasy ny tena koa fa mbola atao andromaso garde à vue eto Ambovombe Androy, nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Jona ka hatramin'ny androany, izay marihana fa tsy fanajana sy fanitsakitsahana tanteraka ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Mampahafantatra ary manamafy ihany koa ny tenako fa tsy misy eloka na fandikan-dalàna nataoko. Mbola solombavam-baoaka ny tenako ary ny andiny ny 7 ao amin'ny lalam-panorenana ny Repoblika Faefatra dia milaza fa tsy misy solombavam-baoaka na dia iray aza azo enjena, karoina, samborina, tanana-ponja na tsaraina noho ny hevitra naposany na latsabaty nataony teo ampanaovana ny asany. Tsy misy solombavam-baoaka na dia iray aza azo enjena, samborina noho ny eloka be vava na eloka tsotra mandritra ny fotoam-pivoriana raha tsy nahazo-ndalana tamin'ny antenimera, raha tsy hoe tratra Ambodiomby. Tsy misy solombavam-baoaka na dia iray aza azo samborina ivela ny fotoam-pivoriana raha tsy nahazo-ndalana tamin'ny biraon'ny antenimera, raha tsy hoe tratra Ambodiomby, noho ny fanenjehana omeny lalàna na ny fanameloana tanteraka. Tsekena ny tsy fanarahan-dalàna mibaribary tany tan-dalàna Madagasikara. Io zany ny soratra navoaka ny député Masgola Mali vao tsela akory zay tao anatin'ny pejy Facebook zany. Mbola voatazona any Ambovombe Androy zany izy nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Jona teo tao anatin'ny session, satria ao anatin'ny session moa zany ny parlement amin'izao fotoana izao dia ny antenimieram-pirenena iray amin'izany parlementa izany no nisy izay fisamborana izay fitanana ponjazy eny amin'ny distrika ny Ambovombe Androy amin'izao fotoana izao. Ny teo anivon'ny birao maharitra izay tarihan'i Jean-Jacques Rabendrina dia nanoratra taratasy milaza ireo didy aman-dalàna izay miantoka ny zo fiarovana ny solombavam-bahoaka dia nalefa any amin'ny tompon'andraikitra zany fampahafantarana zany zao hitantsika izao, nalefa any anivon'ny premier ministre izay lehibe ny gouvernemanta. Ny antony zany dia mise en résidence surveillée arbitraire tsy ara-drariny amin'ny madame Masgola Mali député izay voafidy tao amin'ny distrika ny Tsiombe. Dia ao anatin'ity zany no manasongadina zany ny disposition ny article 73 alinéa 2 zany ao amin'ny lalam-panorenana zany ny eny anivon'ny antenimieram-pirenena izay nisoniaviny Jean-Jacques Rabendrina moa izay taratasy zay hoe tsy misy député zany izay ao anatin'ny fotoam-pivorianany samborina na tanana-ponja zany amina resaka eloka be vava na sahala amin'izany ka tsy nahazona lalana na fahazon-dalana teny anivon'ny biraon'ny antenimieram-pirenena zany, raha tsy hoe amitranga fahatratrarina Ambodiomby na hoe mise en flagrant délit zany. Zay no
nisongadina ao anatin'ity artikla ty de hitantsika an'ity zany fa ato amin'ny famarana n'ilay taratasy zay nalefa ny teny anivon'ny anteny meram-pirenena de milaza zany amin'ny nous vous invitons donc de prendre en considération cet aspect aux izy crucial et de veiller à la levée immédiate de la détention arbitraire de madame la députée Masgola Mali zany. Zay zany no fangatahany teny anivon'ny anteny meram-pirenena mba handraisana zany anty raharaha ity zany ary mba hamotsorana azy zany amin'ny fitazomana azy tsy ara-drariny raha ny vaovao sy ny taratasy zay nalefan'izy ireo mba ahafahana zany ihany koa zany mba ahafahan'ny solombavambaoka manatrika ny fivorinana session ordinaire zany zay mandeha amin'izao fotoana izao eny anivon'ny anteny meram-pirenena ary mba hanohizany ihany koa et continuer à exercer sa fonction de présidente de la commission mba ahafahany maneho ny asany amin'ny mahafiloha ny vomera ny genre sy ny développement zany hoe ny miraleta sy ny fampandrosoana eo anivon'ny androm-panjakana azy izany. Zay zany ny taratasy zay navatany teo anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ny alalan'ny présidensan'izany anteny mera izany dia Rabenirina Jean-Jacques nakany any premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Vaovao zany de tsy maintsy zaraintsika satria dia malaza moa amin'izao fotoana izao sy mahoraka ny tontolo ny anteny meram-pirenena de everitsika fa zaraina ny vaovao rehetra zay tokony hifampizarana amin'izao fotoana izao. Eny ara namarana ny fandarantsika fa ny tena maranantsika ny fandarana tompo lasy tompo avy dia ny lahateny nataony ny Filomary Karavalomanana dia asaiko isika mianakavy anaraka ty lahateny ity zay lahateny Boavam-be ny antony ny fionana teny amin'le Hitsy Hotel ary ny antony ny fanajoroana na fananganana ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB ary ny fanomezana toromarika makany amin'ireo faritra sy distrika zany amin'izay fananganana ny KMSB izay. De izay no hamaranantsika ny fandarantsika tamin'ity androany ity de anomezako fotoana ho anao indray zany ho an'ny Rapitso Zoma anaraka ny fandarana arovako ny safidiko fa ny hery Razafy Manantany niaraka taminareo teto nanana vahiny maromaro ihany tsika teo Njaka avy any Miarinarivo kandida amin'ny firaisakina Dr Brito avy any Fianaratsoa kandida amin'ny firaisakina tao Fianaratsoa voalohany ary namanadina tokona itoky kandida amin'ny firaisakina tao Soavinandrina izany. Maromaro ny vaovao izay mbola tokony hifampizarana kanefa miezaka mitsinjo ny fandaharam-potoana sy ny fotoana samihafa araka ny fanondrantsika eto anivon'ny foibe fampitana ny sary sy ny feo aty Anosy-Patrana dia ajanontsika teo aloha zany ny fandarana toizantsika Rapitso indray zany fa ny lahateny ny Filomary Karavalomanana teny amin'le Hitsy Hotel no hamaranantsika azy de marasina katopla vavy. Tsika tsara todimoana ny zava-janjiseo ny rana hita afaka mpakasarany tsainy tsika hoe zany miainan'ireo kandidatsika ireo. Ireo kandidat ireo tsy le kandidat kelikely fa le maventy le manana maizy azy basy vava ohatran'ny fidely manakahy reny nahazo azy maika moa fa le tsotra fotsiny eta ty laza aminareo mihitsy fa tapa-kevitra izy ireo ary nitolona tsika rehetra mba tena irahina fa ny firaisakina ihany ny hery ka dia efa nilaza taminareo izay fa maniry ny anatanterahana ny zona-pifidianana rehetra eto Madagasikara amin'ny fanarahan-dalàna sy ny filaminana nanao fanambarana inefatra zay nandrisan'izay fotoana nameona fampazakevitra zay ary nisy mihitsy ana tamin'ireo mpanao gazety reto laza hoe inona moa nataonareo fa atao tsy mieny mihitsy mpitondro ieny izy am'ty finotsara angabary toko ieny izy satria raha isika samy malagasy foana miteny tsy mifanatsa fa nampiakarinay atany New York hatrany olona rehetra faratapitra ny fitondrana eto amin'izao tontolo izao zay mamamona ieny inona reo fa ieny reo amteo efa nanambarako ihany keo izahay fa anaiky tsy anaiky lembenana ary tsy amererera boaka malagasy manao izao tsy mety fifantian-dalàna asehon'izy ireo zao ho fiarovana ny tanitan-dalàna sy ny démocratie dia tsy maintsy arovana ny safidim-bahoaka noho izany dia atsangana androany ny komity miaro safidim-bahoaka na ny KMSB ary mitaonantsika rehetra eny anivon'ny district tsirairay aby anangana zany
rehefa samy teny teo daholo sotenantsika avy any amin'ny faritany dia laza izy ireo miantso izy ireo ary manambaly izy ireo fa volona hitsangana ary anatanteraka zany reto raha ny tanjona ny tanjona dia ho fanajana ny tany tandalana ho fiarovana ny safidy-bahoaka sy ny demokrasia ary indrindrindra fametrahana anteny mera-pirenena mendrika famerenana ny fampatokisana famerenana ny fampatokisany fidy sy ny fampiteny andray anjara ny fifidianana ho avy fanatsarana ny fiarakarana ny fifidianana ho avy zavatra ataontsika zao sy ny zavatra lasa teo ihany sy ny androany fa manana fijery hafa koa isika hoe ho fanatsarana ny fikarakarana ny fifidianana ho avy maro reo fitaka natao teny amin'ny bureau fantatsaham-bato teny amin'ny CRMV kanefa toa tsy hita ny pepetra zay miray CCNI ka tsy afaka anaizantsony izahay io zany dia mitaky dia takina ny fahamaizana ireo zay nantikana lany sy tokony andraikitra tamin'ireo tsy fahalabrahina maro nandritra ny sotapifidianana izay hitantsika teo anao fitirina isika eny anivony CNI ho fampiarana ny andeniny fahaenina ambefapolo amin'ny lalàna fahadimy folo sy arivo tsipika 020 mifeny ny CNI manangana ny CNI mangataka ny CNI apiakatra eny amin'ny conseil de discipline de la fonction publique ireo mpiasa-panjakana nandika lalàna nanditra ny sotapifidianana ho fampiarana ny andininy fa 750 amin'ny lalàna mifeny CNI ihany voarazy an-tsegony anao fitoriana koa isika eny ny ACC ho fanafoanana ny isam-bata azy ireo candidat tsy nanara-dalàna sy fanafoanana ny fifidianana mihitsy raha ilaina amin'ireo bureau fantanjahampato zay ahitana osoka sy alabato ary anao fitoriana ihany keo isika eny fitsarana misahana miady eloka ho amin'ireo zay tokony andraikitra amin'ny famitian-dalàna voalaza teo reo olona zay teny teo dia milaza hoe ianareo mpiasa-panjakan'ireo ne mpampianatra fa hijanona mpampianatra zandara hijanona zandara jeritsika tsara ny teny teo tsy maintsy atao izany satria efa nanome tokony vaoaka malagasy izahay fa tsy maintsy joro riano safidy sy anareo izay azo atao rehetra mba hamezana indray fampatokisany vahoaka tsy rano ny intsony ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto Madagasikara sy ny fandikana akitsirano zao ataon'ireo mpitondra ka tsy azo kely intsony ihany keo ny tsy fanomezana asiny sy tsy fanajana nalam-panondrenana na inona antoko politika na fikambanana misy atsika dia tsy maintsy atambatra ny hery mba ampitsarana izao alabato hita manerana misy zao ampy zay ny fanginantsika zao sahirana zao mijoro sahiritsika mijoro ary za matatambatra intsony fefa tena ampy zay tonga fotoana tsy maintsy anemotsika fa tsy isika re manao am'ty matoy zay milaza am'izao dia fo matoky ty zay fa misy ny firenena satria tsika mambo anaty firenena mikavana ilaza koa olo fanajana ny zon'olombelona fanajana ny demokrasia dia manana andreolay zo zay anolo zany sika manantena tsika fahoasa ijoro ary tsy anaiky olalovany mpitondra ntsony ankehitriny satria mahafantatsy sika amin'izao fotoana zao fa iny fifidianana zay nataotsika iny dia tena fifidianana manakaiky ny vahoaka matotsika litra matotsika ny rotsaka ary manaraka ny vahoaka nampiakina koa ny fampatokisana nisy tao amintsika dia anjaratsika amin'izay anjaratsika mpitondra amin'izay no manao izay azo atao rehetra mba tena amerena ndray fampatokisany vahoaka atsika zao a atsangano le komite miaro safidy-bahoaka tolona iarahany vahoaka rehetra tonga saina izy ty ary iarahantsika manapamteraka fa tsy tolona atao politika na volana politika iray ihany antsonana izany ianareo candidat tsy miankina rehetra ary mahatsapa
ianareo fa tadiaviny sasany a gadrainy na tedaviny sasany a ampiariny tsy afaka eo nareo raha mandeha tongana fa aloha mirahiny sika ary anao araky azy atao izahay efa manana fomba fiasa izay am'izao fotoana zao matoa afaka miteny aminareo am'izany tsy maintsy atsangana avy akany aza ny KMSB eny mifaritra rehetra fa tsy afaka hiandry a ny fotoana ho lavabe ntsony isika koa entanina avy atany a ianareo rehetra eny amin'ny faritra mba hifanatona amin'ny fananganana zany KMSB zany ary ifandray avy atrany aty amin'ny foibe efa misy KMSB ty amin'ny foibe dia mienareo toromarika rehetra izy eto dia mampitandrina anareo ao amin'ny CNI sy ny ACC izahay fa manana profo rehetra ireo candidat reo candidat rehetra dia manana profo tsy reo reavy ary raha malinona amin'izany fankatananay ny rehetra veraka iny fa tsy isy tsony ny hoe azo raisina fa tsy nitomba fa tena petraka ny fara inareo miteny fa hoe zay tsy mandray amin'ny politika na tsy mandray avy any avolona politika raha miantso anareo izahay na antany ianareo ny tompo-pahefana fotsiny fa inareo tsy maintsy mampiaka ny lalàna araky voalazany lalàna dia azo atao tsara ny manatana anareo na manao rekety eny aminareo zay ka dia mbola miantso anareo zay fa tsy azonareo atao bodigeny fotsiny mitoerany io nareo dia afaka milaza fotsiny hoe zay tsy ray ampiaro lalàna zany efa voalazany lalàna raha tsy zany foaniny lalàna aza soatana anatin'ny lalàna mpifidianana hoe tsy mahazo ny ray olona tsy azo atao rekety raha voafona anareo dia manaiky zay fa raha tsy voafona anareo tsy manaiky zay maro reo fikarainana ny seho sy mbola iseho ka tsy afaka miteny ianareo fa nizotra araky ny ivelanazy ny fifidianana teo ny erahantsika mahita amin'izao fotoana zao fa reo fifidianana zay natao dia nisy osoka ary indrindrindrindra nisy fanodikodonana ny safidy vahoaka iny ny fahalalahana faran'izay kely indrindra na vahoaka malagasy ankehitriny mba afaka mifidy nefa mbola hodikodinareo ihany mbola mpanjakanareo ny didijadona ihany tsy kenay zany zao no afatra ho anareo candidat rehetra tsy akanavaka ka matsapa tena fa raha mandeha irery ianareo sahina fa miaraky sika miaraky anareo afa miantso anareo le izahay mba tena tambatra ny hery fa ny hita be tsy ranomamba mba ina daholo sika amin'ny fianovana safidim-bahoaka hoatsika vahoaka malagasy rehetra ampy zay aminareo ampy zay any fandeferana sy ny fitavozavozana fa ihetsikitsika ary anao araky zay zatotsika fahalalahana kely ho ia mba nometsika ny vahoaka satria naverina tany aminy fahefana tompo-pahefana izy anao ary masy mandidy mandritany fampielezan-kevitra sy fivihanana tao iny nefa dia mbola vilivilinareo any ny safidiny tsy ekeny zany noho zany every izy ireo fa tsy misy dika mihitsy safidy nataonareo sahia mijoro mba tsy anaiky lemenana itsony ity KMSB zay voatsangatsika ty androany dia manerana Madagasikara ary raha tambatsika ny heritsika tambatsika ny feotsika vaitsika ny fomba fanaovana communication afa mivokatra io Madagasikara manana maizy azy Madagasikara tokony andoso nda zay fa izy ihany tsy mampandoso azy mafantatra tsara izay fiteny fa mety rebena daholo zay tsy maintsy mandoso tsy afaka nipiso Madagasikara rehefa tsy mahay tapany vao mihengotra izany zaka ilaina fanovana tanteraka ny zava-misy eto Madagasikara mafisika tany sahiny joro malagasy fa miandry atsika ny firenena miandry atsika mivoaka malagasy rehetra fantatro ny zavatra tsain'ireo malagasy fantatritsika tsara ny andrasany amitsika matoy zany menaka fatikesana amitsika amindreo le renivonim-pahatana sy le toerana zay tataraina satona taminareo teo dia miandry ny action vaty amitsika hoavy sika
dia mamerina fakasana sy fisaorana nareo rehetra zay tonga isika rehetra zay tonga androany ianareo no hitako ianareo no namitsika amin'izay fotoana zao misorotena nreto mpiarany tampandetra izahay fa zao kosa reo vahoako reo miandry dina indray sitony rehefa avy eo hitatsika sitony rehefa avy eo ary mame fampanantenana mivoaka malagasy tsika fa tsy avenatsika ijalo otrao tsony mivoaka malagasy tsy ijalo otrao tsony hitananatsika azy mandray mierika rehetra avy aminareo izahay ary manantena fa tena isy mihitsy ny fampatikisana raha tsy misy fampatikisana misy finoana fa vita zavatsika tsy de miasa mbola verika any nitanjona de zao nitanjona veriko tanjona de fanajana ny tany tandalana tsy alekena intsony ny fanososena ny lalam-panorenana tsisy mafirenena ny firenena rehefa lalam-panorenana no vohitsakitsaka ary aloha anaovana ny asa rehetra sy finianana atao zao ny finianana tsy mahita atao zao a de manaiky fa anaja toy ny andrak'andriamaso toy ny andrak'andriamaso zany vo maso misy andrak'andriamaso ao milaza hoe hitanjo toy ny andrak'andriamaso ity lalam-panorenana ity ary miendrika midoly a ny rana rehetra ary fiarovana ny safidy-bahoaka mianto miarovana ny safidy-bahoaka mba mpanajana ny demokrasia rehefa io ny lany fa lany ampamarinana lany amin'ny raha sy mihitsiny tsisy fanovodonana tsisy famitapitana zay ny fanajana ny demokrasia ary fametrana tena meramendrika reo tenera vahoaka reo a no tena ntenera firenena zay veritsika tena hitondra solobavambahoaka solotena voaka izy io fa tsy fietsika jirambotana fietsika jirambavy a no atao ao fa olona mba miandra olona mba mandinika olona mba afaka mandanjalanja tsara ny tena tenenina makasika nanao candidat eto zay de tena samy teny aminareo a fa reo candidat ny firasikiny reo candidat tsy miankina miaraka aminao reo mendriky ny famerenana indray ny fampikisany mpifidy sy ny abitsiny izy eo andray anjara amin'ny fifidianana mba hampanjakana zany demokrasia zany tsy mora tsy maintsy everitsika ny fampapikisana izy eo rehefa niteny tamin'ireny fanambarana reny zay itelo ny efatra de matoky izy toy izy mifidy ary farany fanatsarana ny fikarakarana ny fifidianana zay mbola ho avy mbola isy ny fifidianana ho avy raha tsy ajaintsika eo a tsisy votateraka zavatra atao koa dia mamerina le mandeha aminareo fisaorana sy fakasitahana ary mamerina ihany keo hoe ny fitsakanan'io KMSB komity miaro ny safidy-bahoaka io tena zavatra be de ambarakoara fa de mitsanana manomboka zao a komity miaro ny safidy-bahoaka manera Madagasikara samy tena